fonja fizarana faharoa sady farany dia mpeniny no fiandrian-jaka. ireto avy no namelona ny tantara. Hermanina Sandratiana, Mandaniaina, Iaritoky ary ny mpanoratra. Niaraka tamin'ny Satry ny Aina, Riana Lamasoandro, Niantsana ny Anarisoa. Nanatontosa sy nikirakira ny lafin'ny teknika no fiandrian-jaka. Nandray fio Hermanina Sandratiana. Ka ina aloha ny azo lamba aramiko e. Rehefa tena namakafaka lalina zary ngia andrina dia to azo raisina fa tsy mitombona ihany ny ayahanao a. Tsy misy aloha hatreto. Tena tsy manana ihany fianakaviana mahakasika an'le razana nafindra toerana. Saingy tokony averina faingana ao amin'ny toerana le razana vao nilalovina teo iny, ary esorinao amin'izay le zavatra napetraka tao. Aza maika aloha elahy. Mbola tsy ampy mantsy fe-potoana amin'garana an'iny eo fa mbola misy fotoana endrasana. Ary sady ny lava misy fepetra tsy maintsy noraisana ihany koa anie mahakasika ny fikarohana azy reny. Ny fianakaviany tsy maintsy hitady izay nanjavonany. Ary any am-pasana ny ihany ny tsy hananan'izy ireo aho safaina. Zay no antony ametrahana azy reny ihany. Ary na tsikaritra polisy tokoa za teo nivoaka avy aty aminao a. Fa misy inona ngiandrina? So manafina zavatra amiko ianao ka anilika ny rehetra ty amiko raha sanatria misy zavatra mitranga. Miara-milevina letsy rehefa maty a. Aza atao vazivazy ry ngiandrina lehibe fa so andozy ty zavatra ty a. Inona raha mampatahotra lahy? Moa ve tsy voateo elahy no nilaza tamiko fa tsy misy ahina ny resaka any am-pasana? Ary aza manafa rehefa any no tsy ahina dia tsy ahita ninonino eo zareo e. Te hiteny venao hoe te hiteny venao fa iolakavy anafenana ny porofo rehetra io aza tsisy mahalalaka. Ary raha izany nahoana ny tsy avy hatrano dia nataotao ny razana fa alefa any am-pasana raha tsy misy mahalaloka. Azafady fa ahoana ngiandrina? Zanga ny teny hoe insécurité ao ka. Tsy miafina manam-pahefana iolakavy io. Tsy azo hitazonana ninona amin'ny ora tsy misy asa mandeha. Ka zay eneny tsy azoko ry ngiandriny. Motsy porofo ve ny ao? Rehefa zavatra rehetra nanamarika ny fandalovan'ny razana tao mety ampangaina anao a. Kalme lahy efa tsy misy razana zany tsona fa efa madio ny afera. Zany ve? Fangany esorina tao le razan'le tovavika. Efa tsara levenina le tsy izy a. Efa nafindra ny ekipeny amin'ny toerana namongarany lahy azy. Ka nahoana ny tsy fantatra akory zany ry ngiandrina? Motsy za ihany no tokony hamerina azy eny amin'ny fasana nanitrihana azy. Fa sanga moa fanaraka tamin'ny lahy tamin'izany ka. Sady zareo fa tsy elahy rery anio ny ekipako e. Zay vitan'ny lahy ihany no nomeko an'ny lahy ataolo lahy. Ka lasa ny zalahandray aneny zay tokony ho volako ry ngiandriny. Mbola be lesony sisa fa za manà. Tsy azoko kely dia nga moa tsy tokony nivongarina tao le razany iray vao nasitrika eo io rehefa amerina ny ray iny. Bon, zay tokoa. Saingy tonga sy lirangy amin'ny polisy e, dia tsy maintsy naverina any amin'ny toerana misy azy le razana tao. Fa le ray kosa tsy mbola azoko tiana raha tsy feno ny fepetra. Hatramin'ny komandy azy endrasana ho tonga vao kitianao iny a. Fa zany eo ihany e. Misy afera ray tsy maintsy andrahako an'laina amin'ny hôpitaly ka avy tao faingana. Mahakasika ninona zany ry ngiandrina? Misy razana ray izay ao amin'ny tranompaty ao. Tiako raha lainy lara alina. Oka aloha ry ngiandrina. Mba omeo fanazavana mibandy alohan'ny anaovana ny afera e. Efa nifanaraka tsika fa tokony ho zoko ny alalan'ny zavatra rehetrako. Eny e, ekeko zany saingy efa nampiakariko ny toeran'ny lahy ka rariny raha fantatra n'izay tena fototra ny zavatra tao ela. Misaotranao ry ngiandrina ny amin'izay a. Nefa ka zava-tsara aloha zay tokony ho fantatra ilay ihany no azoko lazaina. Ampy izay ry ngiandrina rehefa misy hononany saiko fa iray antoka sy aina aminao sy ny fikambanana. Nefa mila mifanodinitsika fa zay mivalika dia fahafatesana avy hatrany no mahazo azy. Aza manahy ianao ry ngiandrina. Efa nisotroany ity dia tsy maintsy gohana. Zao ary aty ambony eo aloha dia aoka zava-tsara ny saililahy fa tsy mamono olona. Ary tsy izany manapitra an'ireny razana vira vrain'ilay san'ireny fa olona efa trahadozana matiny ny aretiny ireny.
ay Fa bon akoatran'izay mivadika amiko moa zany e, fa ny tanako tsy mahavita mandatsakaina. zany hoe mividy razana any amin'ny hopitaly zany ianao. Inona indray lesa mohony tsy vita amin'ny vola zay ngihitsy am'ireo avany fa am'ireo mpikarakara faty. Ireo razana tsy misy maka mandritra ny fotoana ela no alaiko, ary ametrahako ireo arena sarobidy zay aondrako atsokosoko. Fa nga tsy mety raha tsy afenina fotsonijotro zao ringandrina. Tsy takatra ny saina tokoa moa zany ny polisy sy ny volery eto an-tanàna eto. Efa manana fitaovana manokana hijerena sy anarahana an'ireny arena kibon'ny tany miafiny ireny ny fanjakana am'izao. Ay, Indrindra ho any mpisehatra amin'ny fitandrahana, ny any mamono ny famantaran'izy ireo sisa dia any anaty faty, zay misy singa tsy mampafantatra ny fisiany anaty vatana anankiray. tena tsy takatro mihitsy ka. Kanefa rehefa miala ao ve tsisy ahalala ihany ka. Ka zay le fimpitoana ametrahana azy any am-pasana letsy e. Ny antony ray tsy ametrahana azy ato an-trano indray dia noho ny fikarohana ataon'ny fanjakana ary mety hisy sava amin'izany. Ka raha azoko tsara zany dia misy fetra ny fanaraha-maso anao. Zay indrindra fa sao hoe rehefa nanao fanadadiana dia misy bandy mahalala ny latsara eo amin'ny hopitaly eo. Asa mpiara-miasa amilanga. Izy zany ringandrina. Tsy haiko ny anarany aloha e. Mandehana fotsiny fa avy hatrany dia izy no amin'ny alan'ilay razana ireo entiny lamaka aty an-trano. Voaray sif be. Eny ary fa avy hatrany aho dia hanatanteraka ny asako. Miritsa, andao anao tsy ho ela, fantaro zany. Andao ahy ianao? Taontsika ianao. Ka midiko zany fa ho afaka amin'ity fonjanao ty ianaoko. Faly aho. Faly na dia tsy nisy azoko natao anao aza. Mbola misy tery amiko zao rehetra zao mantsy. Na nisy mangirana ihany aza. Toa sarotra amiko ny hanafaka anao renty. Zava-dehibe any ny resaka amin'ny fanaovako taminao e. Haiko fa nikarika an'izay rehetra ahafahako ato ianao. Nefa ny mampalahelo ary Miritsa dia hiditra amin'ny fonja faharoa ary izay fonja hidirako izay dia hikatra amin'ny fanahiko mandrakizay raha tsy mahazo ny fanampianao Azava ho amiko tsara aloha renty fa tsy azoko a. Ho afaka ianao saingy ho voafonja indray. Motsy efa fahafahana ny fahafatesana. Haiko fa ho takona ny marina e. Tsy hisy ahalala ny fahamarinan'ny antony nahafatesako ka izay ny lasa rindrim-bato andrafitra ny fisiako fahavelona. Io nireo avako fa efa maty ary ametraka ny amiko toy ny tsy misy tsony. Miritsa, mbola mila anao ihany nefa tsy ho ela dia tsy afaka iona aminao tsony. Andray, inona no ataoko renty a? Toroa hevitra ilazako an'ireo havanao fa misy ambadika ny fahafatesanao. Miritsa, manantony aty amiko, aza manalavitra ahy ianao. Jerenao, tazanao ve fahanginan'ny alina? Jereo io volana balika miezaka manafina ny atsara-tarihany ao ambadiky ny rahony io. Motsy efa manambary zao fa tsy te hampiseho ny akantony amiko sy anao izy. Fony fahaveloko ry Miritsa, dia tiako ery ny manoratra andinin-tsoratra fony tanisany akantony zavaboary. Indrindra moa ny aliny dia vola pararano tahaka izao. Mahavaky ny foko renty izany teninao izany. Tsapako eto fa mbola nankafy ny hatanorana sy ny fahavelomana ianao no foanana tao anatin'izay ny fahavelomanao. Mbola manan-jo iaina ianao nefa sendran'ireo olona tsy vanina. Diso ianao. Fa ahoana ka? Tsy nisy nanafoana ny fahavelomako. Sitrapoko tokoa ny andao ny fahavelomana. Nanantena fa atiany misy fitoniana. Fahafatesana ihany no ampitony ny ratra ato anatiko. Nefa indrisy tsy arak'izay ny sainiko akory raha avako. Atiany misy ny fikotrohany sy ny tebiteby. Eloka nery Miritsa ny nataoko e. Namono tena. Andray renty. Fa tena ahoana loatra e. Inona ny antony? Tsy azoko lazaina aminao ny antony angambe.
amin'ny fotoana tsy ahitanao antsony dia ho tsapanao ny marina. Fa nahoana nefa no endrasanao amin'izany e? Inona ny antony tsy hitantaranao ny fiainanao amiko? Moa tsy nisy antony manokana nampiona antsika? Endravako misy tokoa, saingy tsy fantatro hatreto hoe nahoana ny tsy maintsy tokotany pasana no ilalaovantsika. Fa naninona isika raha niaraka ny lalao teny ankianja ny fitiavana? Angamba adinoko avokoa izay rehetra fahoriako fo ny fahavelona raha nisy teo anilako ianao. Renty, Ahoana ary Miritsy? tianao babony tsy ambaratelonao, saingy indrisy misy antsana-goavana tokoa mampisaraka antsika. Tsy avelako hitazana anao eny ampita fotsiny afa tsy maintsy ho any aminao ary anao sy azoko atao mba hamoahana anao amin'izao fonja manity anao izao. Tsy avelako isy hampisaraka antsika tsony Renty. Miritsa, hainao moa fa vokatry ny fanomezan-toko tahaka izao ihany no nanapahako hevitra hamongotra ny fisiko teo amin'ny fahavelomana. Tsy Renty, ny tsapako dia matontsika tafahoana na dia samy manana ny tontolony aza. Misy antony ao. Fa hono tokoa aloha. Ahoana? Inona no antony natahoranao ansiva? Le tovolahy tonga teto amiko indray hariva efa maisiny ry. Zano ako. Sakaizanao anga izy? Tsy namana mipetraka atsy ambany atsy izy. Enabaviny no mpamokatra ny tony voninkazo mandravaka amin'ny fasany tony, ary dia lasa sakaizako siva. Saory Miritsa, manala viry ianao ny toetra ny siva. Na mandratsy iny ary tsy azonao itokisana mihitsy. Eny, efa azoko sary an-tsaina ihany. Saingy raha ny alalan'ny marina mahakasika anao ny lalana hitondrana dia tsy mampaninona. Inona no tiana ho fantatra? Ny aminy sy ny asa ataoniko. Efa nilazainy tamiko ihany mantsy fa tsy mazava loatra. Nasainy hanome vaovao mahakasika ny olona tonga mamangy fasana eto aho. Anaty ady mangina raha misy fikarohan'olona ataon'olona tsy fantatra, indrindra fa io fasana hitoeran'ny vatanao io. Tena mingavy anao a. Raha mbola tianao ny velona dia aza miditra akory amin'izay fikasana hiaraka hiasa aminy ianao. Virafirain'izy ireny anie nofoko ry Miritsy e. Nandro fe izay tao amin'ny tranopaty aza dia mbola nanaparan'ilay tovolahy namany ny ampimpiany. Ndray. Eny atraty ampasana aza mbola fongorany ihany. Tsy azoko Renty. Lasa ho azy afeninao amiko. Inona ny tianao atao e? Misy manokatra amin'ny vavahadinao? Jereo fa misy fiara miditra iny? Eny tokoa. Ary iza ny tonga andevina amin'izao sasak'alina izao? Mila mailo ianao a. Izay fa lasa aloha. Tandrema ihany ianao Miritsa. Izay. Oay, nanjafina tamiko Renty. Mila mailo hony a. Aleo aloha atonina fa sory le tsy vanina indray ty tamin'ity. Fiara volcan mainty. Olona roa anie izany ao anatin'izany. Eny e, izivy io raha io. Iny faniditra. Ary avetra ny tena monjy ery amin'ilay fasana manga misy any Renty. Aninonao nefa ka? Aleo hoe anatonana. Mila miafy ny alary Miritsa. Eto no ahalalany lany marina. Efa azoko an-tsaina ihany izao ataon'ny zivy sao saingy tsy takatry ny saiko fotsiny hoe inona le ataony eo. Taiza koa no manana ny ziva fanalahitina nokafana ny vavahady fidirana io. Zahay vao azoko an-tsaina. Fonesy tonga atao an-tranoko. Ny lalaoviny teny an-tanany ny fanalahitiko mipetraka teo ambony seza ary tamin'iny fotoana iny nanaovany lasitra mitovy amin'ny fanalahity. Ary izay no nanamboarany iray hanokafana ny vavahady. Sofa mazava amiko izao. Manomboka eto dia haiko ny tokony ataoko.
Ary ho fantatro izay ao ambadika izao zavatra izao. Misy ifandraisany amin'ny resaky reny teto aloha izao fa tsy salasalany. Reny fa nanokatra ny fahasanamanga. Ary tena nananziva daholo izany fanalahidy izany. Oay, iny le ray fa nanokatra fiara. Aleo aloha anatonana. Soa fa mazava be ny volana ka tazako avokoa izay ataon'izy roalahy reto. Ary aleo aloha manantona kaikaiky any. Toa ny zavatra navoakany ane tao anaty fiara izany. Vatapaty. Ahoana koa ty mandevina amin'ny sasak'alina ity. Fa nampin'izay indray koa dia antsokosoko. Eny, tena razany iny navoakany tanaty vatapaty iny. Dia razany izy. Fahaingana le tsiripika dia atolory ihany lohany a. Zay. Tandremo fa mikasoko amin'le vady be eny izy ansorony zany. Zay ny ataoko hoe aleo ny tonga ny lohany andeha aloha. Ka efa tafiditra le tsy io a. Tsy tafavoaka tsony io fa tsindrony andeha. Atseo. Ka ho vaky eo ny kibony io raha zivy. Tsy rera tsy efa niendaka ny sorony. Iny lahy le tsy razana vaky any a. Tsindrony andeha. Ao. Atseo fa sepitra tambany ato ka. Eo ary. Zay. Sisa. Olo tia. Mitosaka ty amiko daholo ene zany rano zany. Fino naty ataonareo le aza. Ka ozy dareo hoe tsindrony andeko. Aza mba mivazivazy le selaripika fa maty aka. Zay letsy. Midina am'izay la fa tsy zakako rery ty a. Atreo ihany zay mifanarahana tamin'ny bandy a. Ny akoatra zay mipailina aloha vao manao zay. Vinona koa ty. Tsy zany no mipailina ny volanareo fa ny debe. Angandrina no fanaraka taminareo fa tsy za velively. Ka zay le iziko. Atreo amin'ny varavaram-pasana le poby dia miala amin'ny bandy raha ziva. Tsy te hiditra lalina. Aza manao zay mahasorena le sy rapika fa apio a. Tsy vita rery ane ty e. Ka apio le boby. Eo lesy fa atsoko ny deba aveo a. Hita eo zay anapin'ny karamany lahy aloha fa apio a fa tena sepotra ka. Raha siva, efa ampimeny hafa aza manala e. Saingy tsy hiditra ao mihitsy nanan-karama hafa ny ampiditra lahy. Dia aveo an'ity varavara-pasany ity. Ohatray, fino ty ataonareo e. Ino ty ataon'ny laripika. Fa maninona ny akaton'ny lahy io varavara-pasany io aloha e. Zay le tsy fa dia mampamangy any amin'ny razambe any a. Loza marina. Loza marina. Tena nidiny le tovolahy eo anaty fasana ao ziva. Ary teny velominy ny fiara dia lasa izy. Soa aloha fa tsy hitany ahy. Eny fa nivoaka ny vavahady dia dila. Dia inona no ataoko? Vita ve ny asa rehetra nampanaoviko any lahy? Arak'izay nasainao nataoko patrobe a. Bon, tsara zany. Odry, finona koa ary ty mampangovotra ny lahy eo ka. Ka manahy ihany alibe hoe sao de toroko ny manaraka eoko. Zany le tsy matomana ao andreny dia misy zavatra hitako eo a. Herinandro maromaro aho zay no nandefa pitsikilo anzivo. Avanana amin'ny asany le ry saingy misy zavatra tsy mazava nataony. Tsy hoe le lahy dia ho ampanoviko mission vaovao indray. Ary tsy izy avy ny anabaviny ziva ihany. Zay moa mandanitra mety ray loha aminy. Zany ve lehibe. Ka iny anabaviny iny ane ka olo tily atao hoe mike. Isa mipiasa anao taty any. Ary efa mifaranany ihany koa ny ainy rehefa avy nandray baiko avy aminao. Ka inona ny olana amin'izany anefa e?
ka tsy aiza efa fanady adina nataon'ny havany sy ny anabaviny iny tany anie lehibe. Tonga de fongoro letsy a. Inona no rasana amin'izany? Sarotsarotra ihany lehibe a. Fa inona ny antony mahasarotra azy ka? Hitanao ihany fa rehefa mailo ny olona mety efa manomana paikadiko izy. Ka elangany mahamailo azy ray zany ka. De ahoana lehibe? Tsy a, tsy zany ao iny fa mety efa mailo amin'izay ataony koa izy. Akoatrany, iza koa no mety hanana fanahiana fa ao ambadiky ny fahatarana ny mission nataoko iny? Hatreto aloha tsy misy afa-tsy le anabaviny de le zalahy andro fasana. Fa angany lazany laisan'ny afera rehetra izy ka. Saingy fanahiana fotsiny ihany nenay. Ka zay ametrahana ihany sy tonga de avy hatrany de fongorona. Zay atao raha tsy mitady fahafatesana ny lisany. Eny ary patroa, saingy olana be ihany raha sanatria misy fahabangana eo amin'ny toeran'io a. Mistery zay ihany mantsy ny elan'ilay rangahy tao talohan'io tovolahy io a. Mistery ahoana ity fa tsy azoko a. Sarotra azavaina patroa. Toa hoe misy matotoa miseho amin'ny toeran'io ary zazavavy zay le izy ka manoro sy mampiseho an'zareo marina. Zay ngano saika hanampalas-dala le rangahy lehibe ndim-piasa ny taokana Lavana tsy mitombona letsy zany a. Ny maty rehefa maty de mangina fa tsy miteny. Ara nisy an'izany maninona raha taty amiko no mipotra zay matotoa any latany e. De tsy haiko aloha patro fa zay ny zava-misy a. Fa bon, tonga de farany ihany koa ny ain'izany tovolahy zany raha hipetrahany fanahiana e. Sady tsy de hitako zay idiran'ilay hoe afahabangana. Olona efa iny lisany ve mbola aveleriariany ihany. Tena tsy salo za patro a. Ary raha ny ampandry ny sainao ny tsy anaovana an'izany de aza manafa fa hiatsy havanana ihany nenay e. Tomponantoka zany lahy a. Mazava. De mandehana aloha karakarao le razanareo fa efa tonga mantsy ny antso e. Tsy maintsy alefa androany ny tanaka saota raiky. Eny ary lehibe fa de ho tanteraka ny sitraponao. Ka efa nanao ahoana izy oro madamo Rondro a? Raha zao fahitako azy zao aloha efa tsy de maninona intsony izy e. Faratara kely de tena maty sy tratra amin'ny tao izy. Ka somary nanahirana ihany mantsy nanokatra le farafarapasana fa avy nidin'le namany sy mivadika taminy le izy de nivelesiny mafy simba ka sahirana tokoa nanokatra azy. Soary ianao zany fa nitazana teny lavitra teny fa raha tsy hitanao de nilevimbelona tao ty namanao ty. Fa tena miangavy anao a madama. Zavoaka aloha zao resaka izao fa matahotra ny aiko a. Tena tsy ho lahy efa vokotra kefa mantsy naniraka sy nampiasa amin'ny mirijaka. Zay ahina rehetra fa mety ahatsikaritra ny ataony de faranany avokoa ny any. Zay mihitsy zao no tena saika notanioko anao mantsiko. Raha tsy nahita zany ianao de inona no nataonao ka? Saika hoentiko eny amin'le anabaviny ihany izy nefa tsy maintsy nisy risika be vao tonga teny. Kisendrasendra zany nahitako anao vao maraina tonga nanatitra voninkazo tamin'io fasanamangy io. Fa raha tsy mahadiso fasan-drazanareo zany izy io. Ny tena marina de ny zanako vavy no milevinao e. Antsoina hoe mahenika saingy tsy afaka nanatrika ny fandevenana azy afa mbola tany ivelany. Vantany voningadona avy eny amin'ny seranam-piaramanidina nefa de avy hatrany de nivatana taty. Taitra be a. Anaran-jazavavy hafa no sainy kotonononao. Ay moa zany ka tsy izy le izy. Fa inona ny antony? Misy ifandraisany amin'izao zavatra miseho zao nga? Madamo Rondro a. Ahoana? Tena tsy ino angamby ianao raha ilazako hoe misy iny? nisy tranga fahafan'ny ainako tato ary tena mbola mistery be amiko mihitsy le izy hatramin'izao. Mistery? Eno a. Indrindra ho amin'ny hofasana elevena ny zanakao io. Ka inona raha izany no manakana anao tsy hampandreny manam-pahefana? Ka araka ny efa nilazaiko anao teo ange, matahotra ny aiko aho a. Ty jiolana-panaoviny lehibe aniraka ty aza moa zao no nanaovany azoko. Maika zany fa za. Ka azonao tantaraina amiko ary ve zay tena zava-niseho e? Lava raha hatrany am-boalohany no nazavako azy aminao e. Nefa so lazainao adala ihany koa raha mintina an'izay niseho ka tsy hazava tsara aminao. Zao aloha ary mirija moa le anaranao teo?
ny tompoko. Izao ry mirija, aza manahy ianao fa tsy ambaratelontsika izao, ary tsoroko aminao ihany koa fa tonga anao fanadihadiana mahakasika ny nahafatesan-janako ny tena tondihako. Polisy iraisam-pirenena mantsy ahy e. Izay ny tena asako ary isan'ny alako teto Madagasikara eo asy io. Polisy hoe ianao? Ie, saingy aza matahotra ianao e. Ianao ve mino fa raha olon-tsotra dia hijery an'ireny zavatra niseho ireny tamin'izao fotsiny? Ny fahazako izao no nahitako olona mbola velona tao anatiny. Gagagagaga ihany amantsy tamin'ny fihetsika voalohaniko. Saingy no heveriko toy ny olon-tsotra rehetra ihany ianao. Raha olon-tsotra dia avy hatrany dia na ianao aza tsy afa-maina amin'izao zavatra izao ko. Saingy mba hitohizan'ny fanadihadiana dia aleo angina aloha ity resaka ity. Tsy misy afa-tsitsika telo ihany izao no mahalala azy tiako. Inona nefa no lazaina amin'ny siva raha taitra io izy ka? Aza manahy ianao fa efa maty-paika daholo ny tetiko rehetra e. Eny ary ry Madamo Rondra, dia aty aminao aloha izany izy nipetraka sy afina. Ny tena marina dia aty amiko izy io ny fonjaina aloha. Olomeloko izy raha araka izany fitantaranao izany ka tsy avelako ririary ihany, sady mba hitandrovantsika ny ainy. Eny ary tompoko, dia anjaranao izany no miresaka aminy ko. Aza manahy ianao fa izany andamina ny sainy. Efa midy tsy afaka miala ao amin'ny trano ambany ao izy mantsy ary tsy ataoko malala akory. Izany hoe tsy mifanatrika aminy izany ianao? Misy agent 4 miara-miasa amiko any e. Izany hoe polisy izy ireo fa manao fanamiana olon-tsotra. Izy ireo miambina sy miandry any ziva sakaizanao ao. Eny ary madama, saingy raha azonao atao, okare mba tsy ho ampijalianareo izy mandra-pahalalanareo ny tena marina. Tsy tahaka andro ny fanaovana famotorana eto Madagasikara roa ny anainy ny fanadihadiana ary mirija. Tetika hafa mihitsy ary tsy mampiasa vonona fa maizana akory. Eny ary, dia inona nefa no ambarako amin'ilay anabaviny raha sendra manontany izy? Aza malala akory izay mety nalehany ianao e. Raha tsy mahay manafina aminy ianao dia aza miresaka lava mahakasika ny zivana dahany. Voaray Madamo Rondra, dia tena isaorana ianao. Efa misy hirika kosa izao ahalalako an'ity raharaha mistera tiako. Fa misy zavatra tsy mazava amiko ihany anie izay nambaranao e. Okare izay mba ho asa mirery madama raha sitraka ao hatreto aloha. Eny ary, mahazo matoky ianao. Nefa izao Eny tompoko. lasa ianao izao ny fitaovana iray ahafahana miainga amin'ny famotorana. Io sakaizanao io mantsy tsy mbola azo hirosona amin'izay famotorana izay feno. Hitanao ny fisiko tompoko, ary asa mandra-paharoviana no efa ran'izao zavatra izao. Eny aza manahy fa tsy ho ela dia ho hitanao marina rehetra. Izay fa angatadalana aloha. Iny izany alina izany, mitony tsy andrenesam-peo no manodidina. Toa fa anginana miaro alahelo lalina izany mameno an'ity vohitry ny fahafatesany ity. Lasa miorooro lava izany tsy tafandromandry fa sasatra ny manongila tsofina hatrany. Tsapako nanao ny asako ambanin-javatra tamin'ny rehetra ny sehoatra izay nahatongavako. Ahoana moa tsy hahenoko fa misy olona tafiditra ato amin'ity toerana iembenako ity nefa araka ny fatahako ny zava-misy dia hatramin'izany rangahy lehibe ny tombiasiko teto izany aza tsy nahalala ny fanovaovana ny fatotato izy. Tadasika loatra koa moa ity toerana misy fasany ity ka izay no tsy andrenesana an'izay zava-mitrangako. Renty, nakaiza renty? Toa tsy nipotra tamiko tsony izy tao aorianany nahatratrarana ny siva izay namiravira ny fatiny. Sa efa lasa tokoa izy raha nilaza tamiko fa andao atsy ho ela. Toa te hanao ny fanadihadiana rehetra amin'ny siva izany. Te hahalala ny fifandraisan'ny siva izay nanankarama azy hanao an'izao zava-tozy izao. Raha ny nambaran'ny reny tamiko mantsy dia hoe fonimbola tany amin'ny hopitaly aza ny fatiny dia efa nivetavetain'ireo mpikarakara razana ao amin'ny hopitaly. Asa tsy nahazaka ny hatsarany anga. Raha ny fahitako an'ny rento kosa aloha dia isan'izay zazavavy kanto sy meva ny endriny.
Ary na zaza dia efa namboraka tsy vidin'ny fitiavako azy. Adaly alary miritsa, mity lolo, mity matotoa ary mitady isakaiza amin'ny avelo. Oy, ary inona indray ary zany feo henoko zany? To zavatra nidoboka tamiko zany. Iza indray no miditra ato? Sary ao tsola andeha namarina fa tsy tafavoaka ao am-pasana ao tsomisiva. Raha zany no mantsy misy dia niany be indrindrako. Zay vao tandindonondoza ny fiainan'ny lary miritsa. Aleo aloha andrehatra jiro fa hitsangana moramora dia hivoaka miaraka amin'ny fitaovana. Ary aleo voaina moramora ny varavarana. Zay. Ohatry to tsy misy nininona akory. Ary maizina be koa anie izy zany. Zany raha hita mitsinjo mihitsy. Ary misokatra ny ry vavahady ry ambany ery zany. Tsy tahak'izao mihitsy ny poziny io rehefa mikatona ka. Eny mantsy izao no ahitana taratra jiro avy any ivelany. Tena misy olon-dratsy tafiditra indray zany ato. Dia inona no ataoko? Say antsoan'ny madamo Rondro angalo. Aleo hiverina ao an-trano aloha haka-finday dia ao izy mampahafantarina an'izay zava-misy ka. Zany ary le ty tataziny kopay mafiasa tsaha. Tsatsany tsy napoziny ty tonga ty torana. Ary aleo aloha saritina hiditra ty an-trano amizay. Tena mafy ny lohany a. Hoatsay le ty e. Misy vaky mihitsy ary mifandrify ny anjony le ry zany a. Tena mafy loatsa kosa aloha le tariko anataoko teo e. Aleo aloha tsapaina fa sao de maty etiko. Mbola miainy le ry ka. Miala tsiny amin'ny laharo mpanjakama fa misy aona-panovina sivy ty fa tsy natolo le ry. Tsy maintsy mibandy mamarana azy. Dia aleo amin'izay ataony toromarika rehetra mba himpangana an'le ry raha sana tsy misy ny fivadian-javatra. Aiza moa le katanana teo. Aleo le fafana tsara ty apetraka eraky ny lalana nale. Dia sorona koa ny kirazon'le ry dia anaovana. Aleo aloha betahana amin'le sase ihany fa sao misy afatarana fa za ihany nanao an'izao a. Zay. Dia mody mandeha manakaiky ilay vasana manga dia manokatra amin'ny fanalahidy ny valavalam-pasana. Avy eo mametraka reto pirofo vitsivitsy reto ato an-trano le ry seny amin'ny toerana rehetra nandehanany a. Vitsy izay dia atao matory tsara eo ampanjiny eo le bala. Maraina tonga sainy io tsy maintsy ampanjeny manam-pahefana. Ary rehefa atao ny fanadihadiana dia mamatotra ny tenany angarainy. Bika kosa lasa maka vidiny atsimbohany sy akingatsainy any amin'ny anjiana teo ho. Ary inona koa zany fofona maimbo be atao amin'le ry zany le ty e. Sa misy maloto miafina any ambadika. Saka mandeha veserery dia atyany mamely. Tena ohatrany fofona hafa mihitsy a. Ohatrany fofona hena lobe zany. Sa mitahiry tova-kena koa le tony dia maimbo be ohatr'izany. Tena mitovaka be mihitsy izany le ty e. Aleo hoe jerena. To atom-badiky ty to fotsy ty izany.
Oay, lanitso izy eo ambadiky ny rideau io le ty e. Totsany olona matory anie izy zany e. Sady totsany sipa ny fahitako azy a. Sipa lava volo be, manao akanjo mantsy, tsotsa tahaky reny faty reny. Tena ny ankizy lery ngamby io le ty e. Iny ndraiky ony tsy napoziko. Leo lotsikona de avy eo velesina tapika avy aty ambadika. Atô misy lalitra mivoaka be de be ania avao zany e. Le jiro atoko moto maizimaizina be zaniko. Tena raha nyfahinoko azy avao mihitsy le fofona maimby be a. Aleo aloha sokafana de hita eo hoe izy io e. Losy verazano, faty maimby be, fatim-behivavy efa loha be io, valapatsy io ambony fanjina le ty io. Finona gn'anton'izao e. Sady mbola misy amama mitazona ny sokany. Fa ino ty e? Aleo faingana to de miala eto aloha. Tena zay vo fantatso. Kombony lery ny aferanganjina, kombony lery tanteraka. Eto ara-tongotro. De teny amiko vela zany hoe zambarara-pianafasany lazany de mahafantatra ny afera masisiko rehetra, nefa ny polisy sy mipona fanadihadiana matianina aza tsy mahalala akory. Zay ny zava-misy nganjina. Kombony lery masisinareo rehetra. Ary teny efa nikirakirainy hatramy boatin-jahako tsareo aza. Marina raha izy tsonina de majinika azy ao. Efa mivadika vola daholo ngamba. Rediredy koa le ty. Eo lahy de milaza angany fotsiny rapika, everiny lafa moramora nga zany. Ka zao aninga lehibe. Le fatina verina tao iny a, hitako mitsirara be eo ambony fanjinan'le ry eo. Sady tokirobaka be ny kibony a. Ohatran'ireny viravirainy reny mihitsy. Inona tsara hoe ty ripika? Le fatiny zazavavy nanafena 7 kilao ive sa le 9 kilao? Ka tsy haiko lehibe aloha na le 7 kilao iny na le 9 a. Fa mino a fa le 7 kilao mahery kely farany teo iny ngamba. Sady zay sy rasitsaka ary raha mika mihitsy ary ny karakarany voandofotra teny vato le sera. Le tonga de ozizinareo hoe aleveny fa mamay ny tanàna e. Aza manao sangy fiteny le fa so ahitany tsy fahita amiko eo larapika. Kosy zany e, vrai mihitsy. Teanareo vomasoko roa be reo mihitsy ny nahita an'le raha zany. Sady mamoaka fofona be. Raha ohatra an'izay ka lazainao fa mihiratra loatra amin'ny masoko, ny oro kosa ngamba tsy andanga. Veriko fa fofona tripy masisy be ary ny lokan'le riko. Kanjo faty. Tena horera be ny anjina ny koboko tao a. Tena mila mandray fepetra la radio voatra ny lozy zany. Nefa ahoana nefa ny fomba lalan'le mpiandrifasana ny afera rehetra any? Sa nisy kombakomba tamalaziva nga? Aotra ny lasa saina be ne nareo zany nga lehibe. Ka zao letsy e, rehefa nandinika de mila miveriny anapasany lahy. Ary jereo tsara so efa nisy namoaka tao le botolahy iny ka iray tetika amin'ngoran'ny arenako fotsiny. Ny tena loza ary de so efa nanjavinao indray le 7 kilao. Mba kosy kosa anganjina lehibe raha mba hiverina any ny bandy a. Tena leo ilamina kosa. Fa mitadiny la ty e. Niary efa iraka tao de mila avitaina raha sy te ho lasa razana taka an'ireny hitany la reny la. Ka tena mba enjana kosa nge lehibe ny koboko tao e. Sady tena ohatran'ny fizay boto le bandina sainareo mifanjiako iny koa.
sao de mpijoko voajoko any ako ady mamay be koa zao mipista raha mandeha mamiatsaka fitaraina na hoe nisy nidaroka tao lery ka zay nge le ty davitrika ry le vendran-daty e lery ihany no mampandreny manam-pahefana ary lery koa no tsy maintsy fiterany mamy anso polisy lery raha zaniko rehefa atao mifanagadiana satria mety hampangazy daholo mipofiritra zay natololahy raha ohatra ka tena vitany lazy any ampanaoviko alina zay nasainao nataoko aloha de vitako daholo ry grand fa zay mety fahaizany lery ihany no atahozako a fa fahaizany lery ahoana le tia ka so maily menao laka niovany tetika rehetra nataotsika ako izany malala nakaja afaka tany io de efa fetsy am'izay fanjika rehetra atao aminy tena jiolanandra sady daika mihitsy raha elatika vatana fotsiny morongaronga taim-bakona angambany ao anaty kitapotsainy lao aiza kosa anga lehibe a efa mba nanao zay mety tsika fa fifanjy finjavatra no tsy azo ialanako tsotra fotsiny lesiny teny koa fitaoatsaka sandava fotsy zay zavatra nampanaoviko alina ary mila lavirary a raha tsy zany de any ambondrombe lahy no fampitady miaraka am'ireo akaman'lahy fa nialolalana anylahy reny kosy vengy anjita hoe ty de inona zany no tokony ataoko fa zao a lasa elahy mijery an'izay zava-miseho ena-pasana aloha ary ao maso tsara amin'ny manodidina de fatary daholo zay fihetsika ataon'le valalam-piany fasanao marina vengy anjina de tena mahatsamy pitso ny farany kely indrindra mihitsy ve aza mifanany ihany letsy eno tsara aloha zay teneniko alina eto azy ny teninao fa meno mibandy ka zao ary zay olona mifandray amin'ny olo de jereo sao de mantsy mety misy polisy manao fanadihadiana ao sy ny sisy zay le an'io bandy io de tokony isy any lahy saingy mahaiza ihany lahy miafina fa so misy matsikaritra voraingy a lehibe a de aza matahotra ianao fa vitaiko ny hirako hoe de tandreminy lahy so mitondra vaovao ratsy aty amiko aty indray a ampy zay efa nylazay lolazay ka tsika kosa netsy anafina zay misy angy a lehibe tsy maintsy tate amina ty aminao daholo na zanatsoratra latsaka aza tsinjony nandeha ary lasa am'izay rangalahy mialamy fa za manao zay matezitra eo a fa mba miaisa kely aloha mibandy lehibe a tena maina kikina mihitsy azaoko koka mihitsy ny posy potipotiny tsy lamazo reny hitanao reniko ka tsisy vola lesy rehefa tsy mahavita asa de ahoana zany ny depense ampiasaina ka za mandeha bus zany le bandy asainao arahako maso de za zany amin'ny tongotra zay fanarahany lahy amin'ny any letsy ny fantatry fotsiny de manara-maso azy lahy tsy lasa kosa zany lehibe a mba mila volana de tsakoko voany sy foana soraha ampiandrasan'omby fotsiny azy le tiako lesy oatra mifanany aza mifanany any letsy fa nga iandrombona ny rahako any lahy ka tsy maintsy zany miaingy eoko olona mpiampasana nasaina enjasako ve de hoaiza io fa tsy ao ambala ao marina mibandy raha hitango lalitra fotsiny eo amin'ny sisina arabe eo mandreraka mitsy lesy miresaka amin'ny lahy tika iny de lasa lahy mandeha any fa mahasosotra misosangy anjina zay fa lasa aloha siva nahoana de matahotra ianao e za ihany ane ty e fizary zany mipitsika eo amin'ny sofoko ao zany e misy rivotra mangatsika be mitoako amin'ny tendako siva rento aty ilay zazavavy miviravirainao e na de efa faty aza tsy tadidinao angatsika amin'ny fanoko maso fony fahaveloko okare tompoko motsy mifanena tao amin'ny hopitaly matetika motsika fizamarina ianao e tsy mino sy matoto ahy ka olombelona miay e olombelona zao miresaka aminao zao ka miboira ro hitany masoko e ary atana manalavitra any ianao e aza mampatahotra aya oery sivy e zany ny aina ka teanao azy io kare tompoko mbola aiza nefa ny azo anao e voaseho voalohany zao na manofy ary ve za e sa kosa
fa maty ny tenako fa fanahy sisany mahita an'izao ka tena zay vo tsapako fa efa maty aho. Maty ahy e! Fa vaty aho ah! Ziva! Oka re tompoko! Todiany aty ariana aty e! Ato ahy e! Vonjy aho e! Vonjy aho re olona! Vonjy aho ahy e! Oka re tompoko! Lehilahy manalavira ahy e! Vonjy aho re olona! Sola velona tsony ato e! Vonjy aho e! Efa razana daholo ny ato, razana mitakosina aminao, sa tianao ifo izy ireo amondanao? Avelao ahy! Fonako re izay nataoko taminao fa avelao ahy e! Oka re tompoko! Oka ho aho! Raha nanao ny tsara tamiko ianao zao dia tsy toy izao mihitsy ny fahitanao aho. Tena lelafiko re Hafa mifaladianao re mihitsy ny tompoko! tokony tazanao. Ilay endrika fony fahaveloko, ilay nahitanao atany amin'ny biraon'ny professeur Théo. Raha tadidinao dia tovovavy isan'izay nambabo anao ny fijeriko. Na dia tsy niresaka mivantana azy tsika. Loza marina! Matoto e! Angatry le zaza vavy ny vira viraiky ny fatony ty marina! Avelao ahy e! Avelao aho fa asany eny nataoko re tompoko! Baiko ny tanterahako! Fangaro lasa matahotra sy mihiny fisiany matoto indray ianao e! Sy a! Aza tsapainao reny mitavako e! Aza manantona akory ianao fa avelao aka! Avelao ahy e! Maty ah! Aleo fa entiko itetin'ny zava-misy ianao raha tsy dia mataky sensior ziva. Oka re tompoko! Meo any tananao. Ay! Dia aza miezaka mikipy toy io rehefa sakafo io masinao io e! Oka re tompoko! Efa tia manoloana anao tsiny ahy e! Loza marina! Misy mandady ane mivatako zany e! Ary misy atsika mamoto ny tenako. Misy mandraiky io ny tanako. To zavatra maditidity be ane zany eniko nikasoka amin'ny felan-tanako zany e! Faty e! Faty re olona! Foany masinao! Aza mikipy moa Oka ziva! re! Aza ininao ahiratra ny masoko e! Mifona e! Mifona re tompoko! Skafy! Maty ahy e! Ziva, Maty skafy! ahy! Misy taonana mikika ane ny ody masoko e! Tahaky ny areza maranitra ampihiratra ny masoko ny tanany izay mikasoko amin'ny tavako! Oka re tompoko! Aleo fa hibanjina anao ary ahy e! Zay! Vonjy aho e! Ay, mpiazonao ty e! Toendriky olona simba sy mihitsa tava be! Jereo raha tsy mipotsaka be amin'ny masony! Faty e! Ohatray marina! Ary to tavaverina ato amin'ny hôpitaly indray ahy e! Niova tampoka ny sary. Izay nijeren'ny masoko rehetra ary tsy nihetsika teto akory dia tonga amin'ny toeran-kafa. Fa tsy pika sy ny namany ve reto mikirakira faty reto e! Pika mpiara miasa amiko dia hisitraka sy mika. Ohatray! Fa manenina nariny ny feno fatin'ny savovona ato anaty tranopaty eto. Sady jereo reto izy raha tsy efa samy misimba sy potika avoko. Andraso hidirako ato. Tena tsy misy mahita reto. Fa inona ny reto ataony? Tena ngiandriny ny midina avany ambony iny. Olokey! Avy hatrany lesy dia diovy ilay razany reny teo ah. Alohan'ny antrihana azy any am-pasana dia ampiarao aminy fararakitra rehetra efa voahomana. Ka tsy vitanay rery any reto nganjiny e! Efa mba betsaka ihany rehefa efa simba be tsy nisy nakatato ka efa nahazo ohatra nitsika azy zahay. Jereo ihany lesy aloha izay mbola azo hitehirizana an'ireo rakitra sasany fa sao tonga ao ny komandy ah. Efa betsaka ihany mantsy amin'ny feo mely fa hisy isava indray ny lakavo ka mila mailo tsika.
roa andro ihany no fetra farany tsy maintsy evan'ny ampasana ny andiany voalohany milohan'ny atongava amin'ny polisy atao tanàna. dia atao ahoany tia nofony tompoko vavy tsy manatsiny tinga lehibe ah. Fa mitsitsina taimbakona ve ny sofany lasa mody tsy maheno tsara sa sao dia atera amin'ny an-trano rehefa vita ny fanadiovana. ka mba mila bandra ihany nginga lehibe na zany azy Fa aiza indray ary tiana hitan'izany e. Niasa ny maika fa tsy mbola lany andro hijery izay anampy an'lisany io koa no ataoko. kara sitsaka milaza fa mahitako sady bandy efa niasa tselika teto any izy fa mifindriny amin'ny hôpitaly militaire. Dia ataovy lesy izay mety e. Saingy raha azo atao a, aza vela kirakira amin'ny batin-drakitra izay mpiasa tselikilisany ihany. Asaivo manidrika an'ireo faty efa simba tsy azo kirakirain'ireo tsony. eno lehibe ah. Fa elaripika zao lahy dia mikarakara ny nofo mangatsiaka an-janako. Ary avy hatrany dia aterany an-trano izy fa efa vita ny fanadihadiana natao amin'ny polisy. dia ahoana zany amin'le razan'le gaza sakaizany. Tsy misy azo atao iny e, efa nalain'ny havany teo. eny aho lehibe fa voray zany mibaikonako. Mazava treto ary tsaroko fa tonga ny resaka tamiko mahakasika an'io azy io pika. Tsy nampoziko hoe zanaky ny lehibe any ty fatin-jaza vavy natratrarako any pika mbola nampiatra ny filany tamin'ny tao an-tranopaty any. Rehefa vita izay nataony tamin'ity fatin-jaza vavy tsy manatsiny dia zany nasainy nanadino ny lotony mbola niparitaka tamin'ny vatany. Teo koa dia nitsiriritra nyity anjely kely efa agina tsy niteny intsony. Saika hatratra mifakam-panahy fa tsy sady. Andray marina, zao za mizaka ny zavatra nataoko. Vonjeo ahy e! Vonjeo rere olona! ka ahoana mazava aminao zay ny zava-nisy. anjaranao indray zao fa miandro sisa mbola ho avy e. Maty ahy e! Mangatsika be daholo ny vatako! Kevay e! Vonjeo e! Fa aiza ry ahy zany? Toa aty amin'ny trano malalaka be. Efa maty ve sa mbola velona e? Ary olona makaiza daholo reny tazako reny. Manao akanjo manga sy fotsy. Tena ty amin'ny hôpitaly anie izaho zany. Tena ty mihitsy. Dokotera daholo anie zany nitazako mivezivezy zany. Misy olona hoentiny amin'ny fandriana marary iny zao. Toa mamonjy ao amin'ny salle d'urgence. Oay, tovolahy very rahabe anie izy zany. Ohatray, fa izy ty tovovavy manatona ty. Toa malokendrika be anie raha zany fahitako azy zany. Dokotera nga ianao mba ampio anie zava marary efa manariana ny olo tiako e. Tsy misy mpitsabo fa avelan'ny zareo ao ambany ao fotsiny. Azafady matomzelona fa tsy dokotera zaka. Olona sendra nandalo tato fotsiny a. Eo re tompoko, lehilaviko reny faladianao e. Marary mafy efa manariana le fofombatoka miangavy anao a. Vonjeo rena dia felana ninona azy e. Vizany resan'ity zazavavy ty. Toy io tovolahy mijoro eo amin'ny lalantsara io fa tsy zakay. Reny faniditra tsy amin'le birao. Ary toa nisarian'le tovolahy izy zany. Iny faniditra ao amin'itsy birao izy. Profesora teo ao. Tena ngiandrina kay no ato. Aleo enjehiko fa toa mangata masa ty amiko le tovovavy. Sahala ny nalaina keriny zany izy. Jereo raha tsy nosotonon'le tovolahy iny fotsiny. Io fa mbola tsy nikatona ny varavarana. Aleo tonga dia miditra. Mino fa tsisy mahita reto matoa efa eto mbola tsy misy mahatsikaritra.
tena ngiandrina teo io manoloana io, izy mihitsy sy ny sigara beny. Mangina anao hoe efa nampitandrina anao any zary reny te. Nefa ianao to ohatra mbola mikiry biby ihany ano hoe anyditranao. Olona gadra lava ve dia hitomaninao tahaka izao? Tsiry papa, tiako tsiry, ary izay ny antony izao fangatahako anao izao. Raha mbola tianao ho zanakao dia honero ny zavatra nataonao. Zavatra nataoko? Fa inona no nataoko anao? Sao dia mba misy fahavoazina ary ianao tika. Haiko anefa ireo irakao ireo no namono antsiry ary baiko avy aminao koa no nahatonga an'izao. Saingy tsy mbola maty izy ka miangavy anao Zavatra nataony ihany nge no anton'izao rikala ratsy ty e. Mba hainao moa fa mbola gadra mamita ny sazy ny mitiavinao io. Ary rehefa nasana aminao ny asa mifatokisana azy izy dia nikasa noho ny adalany ka lasa nitsoka niaraka tamin'ny volabeako. Tsiry papa, tsy marina izany. Lainga amin'ny forononao fotsiny izany mba hamononao azy. Ay tsy mino izay lazaiko ianao zany. Ka tsy mino ahy e. Ka inona ary zany re mipirofo reny? Motsy ianao mihitsy moa no nahita ny rakitrary ny dirany tao any efitraniko. Mba natoko isako ihany le rika nefa nivadika tamiko. Tsy hay mantsy fa fengo kamera miafina daholo ny rindrina rehetra ato an-trano. Sady moa tsy manapirofo moa fa atena mampangalatra ikuzana azy mbola famitany sazy zao. Tsy hainao angasa motianao tsy fantatra fa mpangana makitrano sady nanolana zanaka vavin'olona mpitondra fanjakana anankiray enky no nampangana azy io e. Tsy rarahako izay zavatra nataony tany aloha tany ry papa. Raha ny nambarany tamiko dia voafitaka izy fa tsy nisaina nanao ratsy. Raha ny draky tsara lazainao fampirofo indray tsy mbola mazava fa izy le niditra tao amin'ny efitranonao. Ekena hoe akanjo ny le tazana tamin'ny raky tsara fa raha niendrika kosa dia tsy mino tsy izy iny. Arizako moa ny nalala raha ianao ihany maniraka olona anao sinema fotsiny mba hampisarahana anay sy tsirika. Ty vava ary kiala kely ty aza tao mipetsipetsinao tany loko io fa akomboniny raha tsy te hitady loza amiko. Miangavy anao ary papa. Maratra mafy tsiry vokatry ny tsindrona tsy nataon'ireo olona nirahanao hanenjika azy. Mbola miandry mpitsabo ao izy fa tsy misy mety mandray azy ireo fa miandry baiko avy aminao. Tena miangavy papa. Zaranao raha tsy afaka hatramin'ny eny ry reny tia. Endry papa, efa nivaly taminao anananao fahefana rehetra satria sady lehibe ny fonjy ianao lehibe ny hopitaly ka eo ampelantananao ny hain'ilay olo tiako. Safidy tokana nomeko anao. Raha tsisy andray an-tanana amin'ny fitsaboana ny tsiro ireo mpitsabo ao ambany fitantananao ireo dia ho faty ilay olo tiako. Noho izany dia tsy misy antony hivelomako ihany koa. Lasa fahaveloma ianao. Zay vao mazava amiko. Iny tovovavy hitako iny zany le tovovavy nitondra ao aty amin'ny tontolon'ny lasa. Ary tsy izy iny fa ny zanakingiandrina ihany. Ary ty hoe tovolahy niangaviana ho tsaboina. Isan'ny gadra tao anatin'ny fonja notantanan'ny ngiandrina dia ahoana ny mety toyny. Fa rivotra be avy aiza koa ary zany. To miova loko sy taratra daholo ny ato amin'ny hopitaly. Oay, ary aiza ary ahy zany. To ety amin'ny toerana tsy fantatro. Ary iza koa io zazavavy mitoloko eo amoron-drano io. Marina tsy rendy io. Le zanakingiandrina teo. Tsereo fa inona ary ty ataony. To mikasa hilatsaka eny amin'ny rano mandeha marina izy zany izy. Dia notanterahany ve izy teniny tamin'ny andriana hoe anaraka ny olon-tiny izy raha tsy voatsabo le olo-tiny ka. Loza marina. Iny fanotsoraka avy ery ambony ery. Kay tonga dia nitataza ny vato be tao anaty rano tao. Aleo jereko faingana. Tena maty ny marina. Lozako. Tena io zazavavy io zany namerina taty amin'ny fotoana mbola ny ainany ka nampafantatra ny tantarany. Miaratsy indrindra ary mirija raha tonga nampiantso anao aty amin'ny toerana mangingina. Eny madamo Rondro, tsy misy tsiny ka efa tsikaritro fa misy manara-maso ao ampasanao. Zany indrindra.
Ka misy inona madamo Rondro? Zao e, misy tranga hafahafan'izy io ka tiako raha omenao fanazavana amin'izay mety fantatra ao Tranga hafahafa? Taiza dia tahaka ny ahoana ny fisehony? Ny tena marina dia nahitambokany ny andrana nataonay anziva. Vao marina fa isehon-javatra izy raha nidiny atao anatin'ilay efitrano tsy misy varavarana miendrika fasana izay. Izay fotoana nijanonany tao izay dia nandrenesanay tranga hafahafa mihitsy. Ary tsy mampino mihevitra mantsy izy fa mbola ao am-pasana. Tao anatin'izay fotoana izay dia ahazonay feo daholo ny zava-nisy. Ny tena marina dia ny feon'ny rero no miresaka amin'ny zavatra tsy fantatra. Mino izany nareo ankehitriny fa manangatra ilay zazavavy. Ilay zazavavy tsy fanta-piaviana nefa dia naharaiki-pity ahy. Zazavavy? Mbola tsy niresaka tamiko mahakasika an'izany ianao e? Eny tokoa. Izay ilay hoe mistera nolazaiko anao madamo Rondro. Ka azonao tandaraina amiko ary ve? Na za aza mba manontany tena hoe somba zanakao aza renty. Renty? Tsy tsy fantatro kory na ilay anarana azako. Zany ve madamo? Ka iza ary ilay zanakao milevinato e? Mahinika ny anaran'ilay zanako milevinato fa tsy renty e. Ary io zanako dia maty nisy namono. Ny tena marina dia ny pozinina ka lazaina fa namono tena izy e. Izay ny vaovao azoko za vao tonga avy any ivelany. Dia mahakasika an'izany mihitsy ny anaovako fanahy adiana ary mirija. Ka efa nijerenareo ary ve hoe mbola ao ny vatana mangatsikany? Mbola ao am-pasana ve ny razana? Sarotra be izany ny mirija raha atao dia n'izao tsy ahitana marina ka aleo miandry an'izay mangirana vao manam-porofo izay lazainao izay. Ka manany ahy madamo Rondro e. Izay fanovana razana nisy teto izay dia mampieritreritra ahy. Ary tena fetsy ireo jolahy satria tsy mametraka na kely ary porofo ahalalana azy. Fetsy tokoa izy fa mbola fetsy lavitra noho izy ireo izahay ry mirija. Aza manahy ianao. Tsy ho ela dia hisokatra marina. Za nefa tsy mino an'izany madamo Rondro. Mila mahalala ny tantarany renty izy rery no mahafantatra ny marina. Tehiteny ary ve ianao hoe hipoiran'izany zazavavy izany koa? Ka eo ary fa ho lazaiko anao ny zava-nisy ny ainako e. Nanomboka tamin'ny nahatongavako tato izany. Eny e, tsy hoe ny andro voalohany nahatongavako fa asa 5 andro tao aorian'izay anga. Hatramin'izao ve? Malahelo aho milaza aminao fa efa alina maromaro izay tsy nipotra tamiko intsony renty. Afaka tamin'ny fonjany anga izy. Tsy mazava mihitsy fa lazao ahatra any am-boalohany aloha. Efa ora maro ihany izay ny sikaritry nanara-maso tsy nijanona teo ry tovolahy. Aisaka izay olona metitra sy mivoaka eo amin'ny simitira dia anatony any akaiky avokoa na dia tsy aiza ho inona ny antony. Tsy lavitra eo fa misy fiara tsy mataho-dalana anankiray miloko mainty ny fitaratra dia mijanona miandry azy. Nefa ny dia tsy hita hoe manao inona eo zareo e. Ny aza hita ka polisy mitady sy miandry ny ziva zokoko. Ary sao dia mba izay tokoa ary mety hoe fampitetavan'ny polisy ziva sy ny namany amin'izao dia izay ve ny antony tsy nodiny taty intsony. Dia nefa ny tsy samaka ao amin'ny fahasanao zareo e. Tao mitazatazana fotsiny ety avelany. Angamba tsy maintsy anontany an'ilay tovolahy ao ihany ka. Nefa toa hitako nivoaka teo nge izy e. Ary mbola tsy niverina ary hatramin'izao. Rehefa larobia tahak'izao koa dia tena be olona mivoaka sy miditra ao mandevina ka ano ka mila tsy ho arako ny varotra voninkazo eto. Ohatray marina. Ny fanotsy no masony sy ilay tovolahy. Aleo aloha motsitserena fa miondrika kely ato. Losa fa tia tamin'ity indri. Tena polisy raha izao fijeriko azy izao Sady vaventy no mampatahotra be ny endriny. Inona ny avaliko an'ity eto izao? Ohatran'ny nijery asy ery kely teo dia rehefa nijereko dia to dia nionjika tapoka.
Afabaraka, inona izany lazainy? Tena tsy polisy ity fa rony garda de corps rony. Sa ve misy manam-pahefana levina ao androany? Kaize resaka amin'jiny e za e, saika ny tany tokoa aloha mibandy. Ahoana izay tompoko? Manganeza ny feo anjy izany, ohatran'renika an'anjely reny. Ary sao dia tena anjely latsaka tany aloha nareo tony. Tena fakan'olona ity fa tsy polisy arak'izay ny sainiko. Jereo anisany firesany, tsy mahalala fomba sady toa manadala. Ary sao dia anjely mariana ary ny sipy izany. Tsy tompoko, tsy misy anjely eto fa olona izao no manoloana anao ka izay no tsy amaliko. Sa somba mahita anjely any an-damosiko any ianao fa tsy izany tianao anontaniana? Aza be moraly eo rosikely sa daly asa inona koa. Rehefa mba manontany ny bandy dia mba mamalifa tsy mimorotsa ny atao lava be. Ohatra izay toa enao indray ny aviavy be ramose tsy misy idirako izay filazanao any fa fanamariana ny nataoko hoe tsy misy anjely eto. Ary raha nadala dia avy hatrany dia mamoisa fa tsy aty izany Mafloa zany tsy anadalanjy e. Saika ny tany fotsiny aho hoe somba kobonjy le bandy valalam-piandro fahasanato iny. Toatrany nivoaka teo mantsy le ry dia nidina teto amin'jy teto dia mbola tsy niverina foana. Tsy hitako izany, za koa aza mba miandroko. Ary aza miavina fa mba miresah mora moa e. Raha tsy fanadalana ny nataonao aloha dia mba nanajanao ihany fa ny adalanao tonga aloha dia lasa nate amaly anao tsotra za tsy vitako. Ifona na retsy fa njito koa ohatran'ny sipa efa koboko izany Taiza moa nahitako anjity. Enao nefa mbola tsy hitako mihitsy. Zay vao koboko. Tsy jivy le sipa niaraka tamin'ny raziva tany amin'ny hopitaly iny. Toatrany naka telefony nji tamin'izay fa lasan-jaziva ny telefony nanji. Loza fa tena isandreo namanzivy ity. Aza hita ka tsy ho lasa kaizany tonga hitady azy. Toa mangina be tapoka ny anjely ka gaga fotsiny aho hoe iza moa izany ianao? Zapika kia dia atsy anaty fiara tsy rakera soritrefla sorikarô. Zay ireo ka manjaziva daholo. Mpiara-miasa amin'ny taloha moa izany sa tsy kobodira ziva. Aza mody adala. Anadahako ve tsy ho fantatro hoe fa tianao mandindindina be ny tsenako ny mahasosotrako. Somba afaka miala eo ianao aloha Hoatsay, tena azafady indrindra mady mizelona. Aleo ary aloha isaka kely ny bandy. Ahoana? Eto ve mety eto? Efa tsy manakona tsony Fina nefa ny tena ilainao Tsy efa nilazaiko manko ianao fa tsy fantatro izay nalian'izay olona tetavinao. Ena re, fa saika ny tany renseignement kely aloha za re. Aiza tokoa zao raha zivy tena efa ela mihitsy izay tsy nako boky ollery iny Dia inona izany ny avaliko an'ity raha izany? Hiteny aho hoe tsy hitako izy. Marina tsy vakiana fotsiny eto. Nefa raha tadiavina indray dia aiza ny ahitako any ziva nefa Tena izao vao tsapako fa tsy olona mitady any zivy reto. Ary mety nisy tsy fifanarahana tany dia mody manara-maso ety izy Lasa saina be ny sipakely izany. Anjay, jereo ane ny endriky ao ambadiky le rozy fotsy madio mbola fianjanonandro mamira tsery. Manadala fotsiny ety fa aleo roanany ka. Fa voan'ny aretina mandindava ve ny anjely kely izany Inona foana zao mahavarinanao eo Ka tianao mametraka fanontaniana amiko tsy mijanona ka. Sao dia mba polisy ary ianao ity Koraha polisy? Inona moa no tokony atahoranao fa nga ianao olon-dratsy ka? Raha zao fahitanao azy zao ve dia olon-dratsy araka ny fiheveranao? Asa? Iza moa no malala raha anjely mainty koa nareo tony.
sady ny raty anie tsy misy tanjoko e. Ohatranao zao ve? Nefa ianao tena hita hoe be tandroka be. Kozy ve? Aza manamaimbomaimbo ny tanàny aza anjely kely a. Tsika an'izay tsy manao ratsy zany. Gazy efa kobonjy hoe rasy tambany de tsy maintsy ratsy foana. No. Tsika mandeha lavera. Zay aro alefa nahiko. Mifofony hainy zivy reto fa mody adala eto fotsiny. Ary aleo anovako azy tsara. Fa averiko ihany a. Raha maninmanina ny anadahako dia tsy miala aminareo a. Olontie, raha zaho mifiresakela zany anie dia tena azoko antoka fa taraiky eo le ry. Ary mbola tsy nisy nanao fikarohana. Tena samy mihitsy ringa lehibe a. Efa manomboka mipatitaka zay ny kibon'le ry. Asa raha nakazoro na mbola nandeha tsikilo rivotra teo amin'ny zoro firarazan'ny fasana. Fa malasa saina kely ala izy dia tia. Ahoana izay teba? Nahoana ny tsy nametraka fitaraina tany amin'ny polisy le mpiandry fasana nyvelesany lahy ary naratra. Raha in'izay dia tsotsy e. Karatsinay vinganjina. Karatsinay vahoana le ty fa tsy azoko. Ka vita ho azoko. Naivo tsy nakasarotsa, fanjakana tsy nakalagy. Mba aza vaola izy fa tena tsy azoko mihitsy anie zany zavatra lazay lahy zany. Ka zaniko, le ritsy nandeha nametraka fitarainana tamin'ny erisetra nahazo azy moa ny polisy koa ty tsy rototra nanao fanadihadiana kosa. Tonga te vita ho azy. Le botaliky ty, tsy zany anie nitetika e. Efa mamaraparana fiera rehetra tsika zao. Rehefa tonga ny vola rehetra tamin'ireo efa nalefa tany velany dia mijanona sy miatoka era aloha ny afera. Miandry saison manaraka indray. Nefa le sotra matiako raha misy korotana kely eo ampisavorovoroan'ny saim-bahoaka sy ny manam-pafana izay tsy ray lalana amiko. Ary tena tiako raha ohatra ka isy atakatra ireo dalam-bola tabatra miaraka amiko ireo fa miasa ary mafeny asako. Zany hoe karazana sinatura zany ny tianao apetraka. Dia rehefa lalam-piandry fasana ny karazana rano mainty amaritra azy ary doboka ny eponja. Ny kely saina sy ny tsy tia mandalina ihany lesy ny tsy mahalala sy tsy mahatakatra ny tena fisotra ny tantara. Isaky mamarana ny saisontsika dia tsy maintsy misy olona ray hatrany doboka ny aponja ary ny olona midoboka aponja iny no vola volainao fa nalahidin'ny saison manaraka. Tena fetsy ianao nganjina. Le fonja hitazonana azy amin'io dia mbola eo ambany fitantananao ihany. Zany hoe ianao mamola vola jolay atsika ny saison manaraka. Efa 12 taona angely ty zay e. Zany hoe saison anankitelo tsisy mipika mihitsy ny afera. Ireo grand ray latabatra amiko ao ambony eo no mahalala. Ny tena marina dia za mihitsy no te hampafantatra amin'izy ireo ny lalam-barotra sy ny afera ataoko e. Saingy tsy mivatana. Samy manana ny aferany aloha nareo nganjina. Hitana ihany anie reto afera volamena matetika amin'izio reto e. Fa ny aloha mbola tsy nisy miveriny zany e. Efa maty anina le tsy nadiry pika avatsy rony vomiana maminy rony e. Koaiky efa antobolo tokoa nareo e. Tsy manana vao ny tanimboanjo. Saingy zay kosa aloha nganjina ny tena anton'izao a. Zay tsy mivadika aminareo reto. Mampitandrina ny lahy ary pika. Ialaho zao isan'ny tanakavanako. Ary vitsy ny mahalala amin'ny fifandraisantsika roa lahy. Saingy tandremo mivadika fa hitan'ny lahy reny e. Zanako vavy tokana aza tsy nanaraka ny fenitra takiko tsy rarahako na dia mifatiny aza. Hitako tena nanao sakrifisy kosa aloha ianao nganjina. Saingy tsapako hoe tafalatsaka tamin'le gaja ny vola volainao iny izy ka nafony androm-piana mihitsy. Fa ny tena nahagaga aloha dia tena nataonao batin-drakitra hatramin'ny vata mihitsy. Marielina aloha. Efa tsara pirina ny vatany ka aza tononona akory na dia ny anarany azy. Eny ary nganjina. Ka ahoana indray zany izao mitetika ady manaraka. Ka zao letsy e. Rehefa nandinika dia atao izay ampiletika an'ilay vilala fiandry fasana io. Mihidy 3 taona tamponjo io dia amola vilana azy no 2 taona farany. Izy indray natao misolo ny toeran'ny tsiry.
tsy misy zanako iroboka amin'ntsony io ka mety andeha tsara ny tantana amin'ny saison manaraka. Eny anganjina leo fa anaraka akaiky ny fizotson'ny tantara ny tenako manomboka eto. Nefa zao ny tandremo a misy andehan'olona tonga hony eto mpisehatra iraisam-pirenena fa antsaiko fotsiny hoe malagasy na vita fianarana na vahiny mihitsy. Tsy azoko nganjina vaovao azoko toy lesy ty polisy miafina vitsivitsy iraisam-pirenena ho ny tonga anadiady asa raha efa eto na mbola tsy eto mila mailo tsika. Tsy hitantsony renty rehefa namoaka ny siva tao am-pasana nefa izay sy matamorondro ary ireo mpiara-miasa aminy dia nahita tsara ny vatana mangatsika ny renty. Vatana mangatsika efa nitsotra tsara teo am-parafara vato. Izany hoe efa tafaverina tamin'ny toerana izany ny vatany renty. Nefa nahoana ny tsy hitako tsony izy ka? Sa ve afaka tamin'ny fonja izay namatotra azy? Isan-kalina tahaka izao anefa dia tsy aro ny fisiny foana. Tosary lasa mamiko ny fisiny. Lasa tontolo rainy aminay. Renty, mba aiza re ianao amin'izao fotoana izao e? Toa nomeno tontolo hafa dia sary te hiaina amin'izany hatrany. Dia hiantso aza hoe aleo aho epitany amin'ny tontolonao. Aleo mialetoka. Toa miandry aloka tsy hipotra fotsiny alaty ry miritsa. Miandry an'ilay fanaperan'ny foko hitsidika takarifa. Raha mba teo mantsy ianao ampio fiononako na dia tsy mahalala ny marina mahakasika anao kory aza. Aleo mamonjy trano fa tena mangatsiaka izany alina izany ka. Miritsa? Oay, renty. Andray, fa taiza foana re ianao e? Nahoana no milofika ny endrikao? Veriko fa nanadino ahy ianao. Ny hevitra fa efa lasa ianao. Lasa dia tsy verina tsony. Miritsa? Ahoana izay renty? Mbola voafonjato ny fanahako. Izany ny ilako fanampianao fa mila mialato izy. Fa tsy mbola ao anatin'io fahasalamana io izany ny vatanao. Tsy ao fa noentin'ireo tsy valaharana findratoerana. Tsy mendrika hipetraka ao akory ny vatako ry Miritsa. Miangavy anao mba hampio aho hiala amin'izao fonjako izao. Tena mila fahafahana amin'ny fanahako. Ka azonao mba lazaina amiko raha ve aloha ny tantara rehetra. Mbola maizina amiko anie izao rehetra izao renty. Dia misy mangirana kely aza toa tena tsy ho azoko antoka fa mety hahalalako ny marina ka. Aza manahy ianao hoentiko hiteto ny tontolo efa lasa ny ainako ianao. Amin'ny fomba ahoana ary dia roviana ka. Izaho ankehitriny izao ihany ka ary tsisy afina aminao ny lasako izay rehetra ny ainako. Efa sasany andry an'izay fotoana izay ary renty. Aza fenina amiko ny tantaranao. Saingy ampiomaniko ianao dia ny meloa ho voafonjy ianao ary ao anatin'izany fonjy izany no hahafahanao ny fanahako. Toerana nahitanao afotsiny ity fa hafa ny tena hifonja amin'ny fanahako. Ary hevitra iray lehibe tsy afaka misaraka amin'ny fonjako ity toerana embenanao ity. Any amin'ny tontolo hafa sy ny toerana hafa dia feno fanamigatra sy voafonja ka ilaiko anao hanafaka. Andraso mihitsy aloha ka. Voafonja hoe za? Voafonja ny fahafatesana tahaka anao sa fonjan'olombelona? Tontolo samihafa misy atsika ry Miritsa. Ny iraisany dia fonja. Saingy ny anao vatana ny voagetsa fa ny anay fanahy. Ny anay hoe? Fa ny anareo izy ary renty a? Viravirainy tsy matahototo ny fahavelomanay safidy, zo, andraikitra, voageza ny fahefan'olo-tokana. Eny hatramin'ny fahafatesana aza efa lasa tombontsoa miditra ao amin'ny fitiavan-tenany. Izany indrindra no ilako anao hanafaka anay ao anatin'izany fonjam-panahy izany. Fa hanodikodoana teny re izao e. Maninona nefa raha mba tsorina amiko mivantana ny rehetra ary renty a? Ampandrio etsy am-parafara ary ny vatanao ry Miritsa. Dia makato ry Masimany. Avelao hiala sasatra mihitsy aloha ny vatanao dia fanahinao andao ifampitantanana amiko. Atory be. Zakako izany masoko izany. Valina be.
tena mbola velona fa tsy maty akory ary tsy any am-pasana fa ato anaty trano mihidy. Raha azoko tsara dia misy olona hafa managadra ato ary tsy ngiandrina velively fa mety be fanandrana aminy. Tsy polisy ihany koa nefa fa olo-kafa. Tsy nisy tsaroko anefa ny zavan'izio. Iza ny nanavitra tao am-pasana? Reo olona namatotra ato zany no nanavitra nefa ahoany reny trangan-javatra hafahafa reny? Matoto sa velony nitondra tany amin'ny tontolo hafa nisy an'le zazavavy antsoina hoe Renty, zay tsy iza fa zanak'-Ingandrina ihany. Natao reny rehetra reny zany mba ilazako ny marina manam-pahefana ka hanafaka amin'izao fatorana izao. Raha manam-pahefana tokoa ny mamonja ato, nefa na ela na aingana tsy maintsy izaka ny sazoko ahy, tsy maintsy anivany izay ratsy vitako. Le anabavikeliko izay reniko zay ihany asa manahoana ny fidibidibin'izy ireo. Tsy maintsy miala amin'ity asa ratsy ity ialahy ry ziva, raha mbola te hanana dingana hafa eo amin'ny fiainana. Renty, tsaroko ny endriny. Indroa ny telo ny aonako taminy tao amin'ny hopitaly sendra nanovako azy. Aefa reka zanak'-Ingandrina ihany ty zazavavy nataony sorona na dia ny nofo mangatsikany azy. Efa avolenta ny halatra sy fanondranana volamena taony Ingandrina teo. Tsy misy ahasarona azy zao rehetra zao fa mahita lalana trany izy. Saingy nitsangana mihitsy zany ny maty hanome tanana anay velona mba andetehana azy. Oay, jao eny fa misy olona manantona amin'ny varavarana. Tsy tazako fa to feo no henoko. Miarabanao Andriamatoa Ziva. Izy zao e? Oka re tompoko, ampy aza efa maizana nataonareo azy ay. Avelao fa ilaza ny marina rehetra e. Maheno avy ianareo e? Maheno anao tsara mihitsy Andriamatoa Ziva. Ary aza manahino fa tsy famaizana izao ataona ianao izao fa fiarovana ny ianao aza. Misaotra re tompoko, saingy mba afaka mifanatrika aminareo veloha ahy e. Tsy mbola fotoanany izao e. Tsy ho ela nefa dia eo naminay ihany ianao ka eo anoloan'ny fitsarana no isehoana ilazanao ny marina rehetra. Saingy milohan'izay dia misy fanontaniana tianay mba hapetraka aminao. Mbola misaotra trany re tompoko. Tena lazao izay tianareo. Lazao izay anontanianareo amiko fa valiko ampahamarinana e. Tena fay ahy e. Fay mihitsy. Zao ary? Nahalala tovovavy antsoina hoe Mahenika ve ianao? Mahenika? Eny tompoko. Efa hitako matetika ihany koa ary indraindray aza tafaresaka amiko. Ay, azonao lazaina amiko ary ve ny zavatra niseho Andriamatoa Ziva? Eny tompoko. Saingy izay fantatro sy fahitako ihany no azoko lazaina aminao. Ka hono a? Iza ny namonina faty amin'ny Mahenika? Raha ny fahalalako tompoko dia toa hoe namono tena izy. Asa noho ny filana ranofo diso tafahoatra nampiarina taminy angaka tsy zakany. Azonao ambara amiko ary ve ny navitan'izany taminy? Angamba tsy iza fa ny vadiny ihany ka. Izay isan'ireo olona viany zao mistera zao ary ny fofony haiko ihany koa. Dia Ingandrina teo Ravontsao tompoko. Le profesora mpikarakara amin'ny marary ao am-Ponjabe an'ny fary ao. Ary izy ny tompona ndraiky fifonjo io ihany koa. Samy laza ve ianao fa tena famonotena ny niatra tamin'io zazavavy io e? Tsy haiko re tompoko. Feo sy resaka ny henoko. Saingy fony mbola mifanerasera taminy aho fa avelony dia hitako manana olana sy mena fijaliana zany izy ka nahatonga anamarina fa mety namono tena tokoko. Rehefa tena nandinika anefa dia hitako hoe fanafenana ny heliko nataon'le tompon'antoko zao. Zany hoe ninina amin'ny poizinina zany io zazavavy io? Eny tompoko. Miampy ny fahadisom-panantenana ny tompoko dia tsapako fa mitombony zany.
Rehefa namiravirany razana mantsy ka nanidrik'ireo volamena sy vato-sosa ary biby tao anaty kibony dia hitako fa feno diana seraingy ny tanany. Izany hoe nomena zava-mahadomelona koa izy mandritra ny fanararoa-tanaranofona tao taminy. Izay ny vadiny ihany nahavitan'izany. Azonao lazaina aminay ary ve efa miverina ao amin'ny toerana nametrahana azy ny vatana mangatsiaka ny tovovavy antsoina hoe Mahenikio? Eny tompoko, ny vavan'le naneraka mihitsy no laza tamiko fa efa miverina ao amin'ny fahasalamanga io razana io, ary mbola nijereko fonza nirahana farany tao ary nidiny izay saika namono azay. Ahoana ny anamarinana ao an'izany fa tena vatana io? Satria nisy anarany anga le lamban'ny finosany tompoko, miampy ny toerana izay nasain'ny lehibe nametrahana azy mba tsy hisy atsikaritra hoe nihetsika raha sanatria misy fanadihadinako. Eny ary Andriamatoa Ziva, misaotra anao ny lazan'ireo rehetra ireo. Izay ihany angano no tianareo anontaniana tompoko. Fa mbola misy hafa tiana olazaina anga? Fa ny mahakasika ilay zazavavy iray antsoina hoe Rentika, le mipoitra sy mitondra tany amin'ny tontolon'ny fahafatesana re tompoko. Efa mazava mahakasika an'iny ny tovolahy. Ary ireo resaka rehetra nolazainao tamin'ny andro sy alina voalohany nahatongavanao dia nahalalaina amin'ny marina rehetra. Iny fa na dia sarotra inoana aza. Izany hoe azonareo tahirim-peo avokoa izany izay nolazaiko tamin'ny fotoana nahatongavako iny. Tafiditra amin'ny asanay izany ka. Fa iza marina nareo e? Lazao reny marina e? Ho fantatra ho tsy ho ela ry Andriamatoa Ziva. Andrasa aloha madama, mino aho fa hainao ny amiko. Miangavy ahy, lazao izay anabaviko izay fa mbola velona somatsara ary aoka izy sy ny reniko mba tsy hitebiteby re tompoko. Hatreto aloha Andriamatoa Ziva dia efa maty ny heveran'ny olona anao Tsy oka re tompoko. Na enjakentsana ny anenjika ny teo amin'izao afera maloto ataon'izao efatra ny ampiandohana dia efa fantatro fa izy ny eo ambadika izao saingy tsy nisy porofo nahafahako ny sambotra azy mihitsy aloha. Indrisy ry sombinaiko, ratsy ny kiriny hiaraka hisarikaiga amin'iny lehilahy lehibe iny mantsy ianao tsy tahaka an'izao ny fiafaranao. Hatramin'ny efa nofo mangatsiaka anao aza anaka dia mbola ny vera firainy hatrany. Nanenenako nefa ny namelanao rery taty tany lavitra taty sombinaiko. Fony mbola fahavediny antasakaizako dia efa mailo ary isan'ny nahafaty azy ny fahalalan'ny ratsy ataony teo. Tsy hanana ny teo antra mantsy raha mahalala ny asa ratsiny. Ianta nefa nahalala tsara ny zavatra rehetra nataony ka nitady fanampiana tamiko. Vao nikaroka n'ity afera ratsy ataony teo aty aho dia le vavolombelona nantenaiko hanolotra azy anoloan'ny fitsarana ny tapitra ny ainy. Mampia ihany fahafatesany saingy nanginana ny loana ny volabe any teo ireo mpitsara rehetra. Mahenika, tsy ho ela dia handray ny valinasany anaka izay nampitondra fangiry firenanao. Mitetika manaraka izao no tena tsara homanina. Raha ny vaovao raiky mantsy dia nampanatsony eny amin'ny polisy io ny miritsa. Dia zazalahy mpiandry fasana. Voaporofo efa isan'indray betsabetsa tamin'ny Ziva izy. Ziva izay tsy hita popoka raha ny fiheveran'ny olona rehetra azy. Izay tsy miritsa ary ireo mpiara-miasa amiko sisa mahalala fa mbola velona izy. Aleo aloha any amin'ny polisy fa so mibaradaka eo ny zazalahy iny ka ho foana tanteraka ny tetika rehetra ka. Manao ny telona ohatry fa atao tsy miteny ianao fa misy inona tsy mampino ary miritsa ny zava-misy tsy te ino aho hoe ianao koa dia isandray sy kombakomba miresaka aizany Ziva. Fa ahoana aloha ny nahalalanao hoe voatazona ety amin'ny polisy ka izay any iny tsy mampino ary miritsy le tovavy sakaizanao no nampilaza tamiko ary tamin'ny fomba tsy mampino ahy mihitsy. Tovavy sakaizako?
Renty ve? Dia izy izao. Toa izay anga. Tamin'io rehefa anaty fahanginana nisy tonga nandona ny efitranoko. Efa tena resy tory izay sineny. Voalina izany zavatra izany ny seho. Ny hevitra izay fa aziva ilay olona kanto tsy izy fa ilay zazavavy sakaizanao. Dia ahoana ozy izy taminao ka? Mila ny fanampianao tanteraka mirija ho izy. Ary dia nilazainy tamiko fa isan'ny fanalahidy anafaka anao amin'izao trango izao a. Andray ry Telina. Dia ahoana ary no andraisanao hafa? Raitsy kombakomba amin'ireo sakaizany ziva ka? Tsy namaritra an'izany izy hoe meloka ianao ka. Lazainy tamiko fotsiny fa hiankina ny zavatra rehetra ny fisiko. Tsy vitanao rero izy ny anam-porofo ny marina fa tsy maintsy eo hanampy anao. Niezaka nitady fanazavana ihany moa za fa tsy tena nazava tampoka izay nambara ny farany. Neny nitsangana nijery izay olona nresaka tampoko ny nanjavona n'ilay tovavy sakaizanao. Telina, na za koa aza dia toa entiny onja fotsiny sisa. Fony izay niresaka farany mantsy dia nilazainy tamiko fa hoe tsy maintsy higadra aloha ary hanam-porofo ny marina rehetra. Ao amin'ilay fonja izay aminjana ao ny nanafahana ny fanahany. Mirija, fa ahoana marina ny makasika n'iny zazavavy iny e. Misy tery tanteraka. Na izay fiakanjo hitako faran'izay aza dia nalaza saina lalina ka. Ny tena marina ry Telina dia tsy olombelona tsony renty a. Tsy olombelona tsony reny tafaresaka taminao izay. Efa notomandry efa ela izy. Isan'ireo ny zaka fahoriana fony fahavelony mantsy izy iny. Eny fa na dia efa vatana mangatsiaka aza dia mbola niarany fa mety avetana hatrany. Vogadra hono ny fanahiny ka tsy afaka mahazo fahafahana izy raha tsy efa tafaverina ny amin'ny toerana tokony ilevenana ny vatany. Ary misaka an'izay sahaza azy ny rainy. Maninona tsara. Inona daholo izany lazainao izany ry Mirija. Mitantaranganao moko ve ianao sa milaza lainga? Tadidiro ry Mirija fa tsy misy azoko atao raha tena meloka tokoa ianao a. Ny anadahako aza tsy fantatro izay misy azy na maty na velona. Telina, mahazo matoky aho aho ianao. Velona soma tsara ny sy vanadahanao saingy oka aloha tsy ambaratelontsika izany rehetra izany mba hirovana ny ainy. Ka aza vao amiko ary ny tena marina e. Ka sao ary fohy ny fotoana iresantsika ary Telina. Saingy na ianao aza angamba misy manara-maso ka aleo aloha hijanona hatreo ny resaka. Mahazo mandeha amin'izay ianao. Ka raha ny vaovao voaraiko anery Mirija dia tsy maintsy ampidirina ponja rahampitsony ianao e. Efa tsy mahataitra azy izany ry Telina. Efa nampiomana renty. Raha izany no ahitako ny marina dia izorako ny lalako. Tsy maintsy afaka ao anatin'ny fonja mangeja azy renty. Finona daholo ary izany lazay Mirija izany. Fa vao fonja aiza koa renty. Vao avy eo anie izany ny teny taminao hoe tafaresaka tampoka izy fa tsy migadra izany e. Ary nga tsy efa maty indray izy araka ny zavatra nilazainao teo ka. Tsisy azoko mihitsy ka. Efa maty izy. Efa maty saingy ny fanahiny mbola voafonjy ety amin'ny tany ny velona. Mila mandray ny valinasa ratsiny ireo nahavandoza. Ary mila miala ao amin'ny fahasanamanga io ny vatany vao afaka ny fanahiny. Ankoatr'izay irakam-panaovina ao am-ponja moa izany, izay mbola mistery amiko hatramin'izao. Toa adala ny fiheverako anao ry Mirija. Tsoroko aminao aloha fa sady fandraisana anjara mety ahitana anjoko izao no nampiako anao e. Nefa toa kivy ihany a. Misaviritaka be ny zavatra laizainao tsy misy mazava amiko izay tianao ambara. Mandehana aloha ianao mody e. Dia tandremo koa ny ainao. Aza misaina an'izay mahazo aho fa tsy ho ela dia azo ny valiny mazava ianao. Izay zavatra nangatahany renty ianao izay zavatra nangatahany renty ianao atao. Mirija, ka tsy niteny izay ataoko anie izy e. Nambarany fotsiny fa ianao no hanome toromarika izay tokony ataoko. Dia miandry aloha izany tsika ry Telina. Dia miandry aloha izany tsika ry Telina. Na za koa aza mbola haka-mantatra no avoko. Eny ary e. Mino fa zava-tsy ho ela amiko ny zavatra rehetra. Ary inoako koa fa mba hita ny ziva. Olonte, nampiatso an'la pika. Na vaovao ratsy aho mantsy ka tokony midiny eny fotony lahy. Maka
Mikasika ninona nganjina? Tsy mandry lesy nieritreritry fa misy zavatra mihelohelo zany anatin'ny saiko ao. Maninona aloha raha jereny lainy am-pasina le razan'le bandy iny? Toa misy zavatra mampy ahy zany mantsika. Hoe mbola velona vely ery? Aiza kosa nganjina? Efa ho 5 andro anie zay le rininy tao e. Marina mafina ka jazakaza ve ho velona amin'izany tsony? Baiko lesy ny afa-tsy fiangaviana. Rehefa mba mitena dia tanterao, ary tsy ilaiko koa re lahy mifanipakevitra amiko. Ka riska be nele izy patron e. Tao aorianan'le nampidirana ponjan'le bandy valalam-piandry fasana tao zao de lasa mailo mipira. Ary tena tahorana mandalondalo eny am-pasany eny a. Tsy olana lesy zany e. Nanaovana lalana ambanin'ny tany azy io vita. Sady angatsy efa nisy nanolo ny toeran'le bandy iny ka io indrindra patron be a. Raisin'ny polisy an-tanana anie fiembenana an'le toerany e. Ary tena tsy azo idirana fotsiny amin'izao a. Olo ty e, fasako angeny aho e, ary zoko miditra ao. Normal be zany nganjina. Ianao zany fa tsy zay. Galisy ny angely ty mipiasako e, azoko irahana ny somatsara mihitsy. Eny ary patron be a. Nefa raha misy no ao de miala zay a. Vela ty ve bandy adaly e. Miala hoany lahy. Mba hainy lahy moa fa etapelan-tanako angeny hainy lahy. Koboka ane zany nga lehibe. Ka inona ary ny ataonay e? Ataovy lisany zay hidiranao amin'ny fasana io. Ary jereo so tsy ao akory le bandina levany lavelona tao. Finona loatsara ny patron be mampiahiahanao tapoka teo e. Nefa de tamin'ny fivoritsika farany de fa mba nlameriny fisainanao. Ka hitany lahy, na io vaovao za fa tonga eto Madagasikara ny reniny mahenika. Ary nisy ny laza ary fa natra voninkazo teny amin'ny fasana izy. Efa nampiantso aho mantsy ny fitsarana fa nangataka izy mba amindrana ny fatinjany any amin'ny fasan-drazana zareo e. Ka inona moa zany lehibe ny idiran'ny petrolina ny vitsika? Resaka samihafa be ne zany e. Mba ampiasao lesany kitapo-tsaina ny lahy io fa dia azo atao fitoerana satroka fotsiny e. Mba hainona moa fa raha ka atoavy ny fitsarana ny fangatahany tsy efa nisokatra ny fasana tahaka an'izay. Ka ianao kosa ary ve de tsy azo fampandrenesana amin'izany e. Eny e, marina zany saingy iza ny malala an'izay ho andohan'nkala ratsy iny. Efa elany ely ty nezaka nitsabaka tamin'ny fiainako e. Ary isan'ny nanery hanapitra ny ainy antamamandrenty aza ny fitsabahany sy ny fitsikilovan'ny fiainako sy ny afera atoko. Mba hainona moa fa polisy ely ty io madama io e. Ary polisy reny. Koza raha mba misy aiko zay tianao lazaina nganjina. Ka ilo kely lahy ve moa takatra an'izay lazaiko e. Lasa lahy de ataovy zay asaiko nataony lahy. Ary ahoana moa zany le seraray nganjina? Seraray inona le ty zany? Ka le bandiko, le valala voatango ao io, so de atao famitorana amin'izay io. Mangilo lahy, za no andraikitra n'izay atao ponja fa tsy lisany. Eny amin'ny toeranseny amin'ny hôpitaly any ndraiky tany laisa fa ny akoatr'izay. Eny ary nganjinako, zay fa lasa alohan'ny bandy anao tanteraka zay nolazainao e. Mila vala mafapo avy amin'ny lahy ary pika, résultat positif. Sao ndray de kioatroatra no lazay lahy amiko avy any. Eny nga lehibe o. Tena ohatran'ny matalanjona ihany zao fandehan-javatra zao. Aleo arahana maso daholo aloha ny zavatra rehetra. Ny tsara angamba de mandamina ny filaminana atao amin'ny lakavy aloha. Hitako ohatran'ny miasaritra mantsy amin'ny fandehan'ny rara. Ny aza hitako ka kialan'ny indray manetsika ny fanadihadiana. Jamelako kosa aloha raha motika ny hoaviko. Ireo miseho azy ambony lalàna aza tsy mahaviravirany afera toko ka ianao zay mbola ampiasain'ny lalàna irino ianakendry motika ny asa. Ary alao aloha alamy matsara ireo stokazy efa avy anaty baton-drakitra fa sao mifangaro amin'izay mbola ho avy. Ny fisokafan'ny taom-piotazana manaraka ngamba no mila emotra kely satria raha ny vovoraiko dia misy andihana polisy manao fizahana na mafy ny fidinana fotony. Ary mety avy amin'izy ireny ihany zany natratrarana ireo ambonimbony ao. Raha te ho kosa aloha tsy anaiki tratra zany.
raha mitady hivadika ireo andriakinina dia mialarana fandrika indray aloha andraingiraingy. Za ety foto amin'ny mantsy tsy azo atao sorona fa tsy misy mamahana ny zalao ambony eo. Ondry, ary izy nefa tonga nanokatra n'ity varavarana ity. Sa ipika ve ny nidina tato? Tsy misy afa-tsy leriany manana ny fanalahidin'ity varavarana ity e. Sa do misokatra tamin'ny fanalahidy izany fa tsy hoe mpitrihana akory. Tena mila mailo ihany za fa sao mivadika eo le tsy manjary maty iny. Za do tsy hitako amin'ny fankatsarana izy nanokatra azy ity tamin'iza tany ambony teo e. Sa iny za nidiny iny nisy nitsofoka tato. Aleo aloha voaka amin'ny basy fotrany ratsy ny ady. Vitsy ihany mantsy ny olona mahita amin'ny fidirana ato. Tena tsy misy nizaniza ato ka. Ary maizina be any izy zany. Ary efa misokatra nga ny varavarana faharoa miditra ao amin'ny efitra ny saripady. Eo kosa aloha inoko fa tsisy mahasokatra. Mbola misy temy miafina io vao misokatra. Ary tsisy alala velively satria anaran-janako ny manokatra azy. Iza zany niditra tato. Aleo aloha averina hidina fa ohatrany mampiay azy ao. Dia aleo aloha jerenana eo amin'ny efitra ny volamena fa sao nisy mipiky. Zay fa nisokatra. Lamina tsara ka. Ka nanao ahoana ary zanako? Natoro tsara ianao? Aza manava tsy anelingelina tsony ianao hoe. Ary tsy ho ela dia hiainga any ampititsika mianaka. Ary ianao ny akina ny vokatra papa amin'ity taona ity. Ao anatinao daholo ny arena tsy toko tsy firohana. Ary tsika mianaka rery no hany mahalala ny tsy ambaratelo rehetra. Iza moa ny mahalala fa ireny zanako ane ka mbola anelanela amin'ny fahafatesana sy ny fahavelomany. Saingy tsy ho ela dia andro fa izay fa nahinao ry zanako. Ry adala rehetra zao miny fa iny faty mitovy endrika aminao milevinao apasana mangy iny ianao. Ka raha tsy olona fokako anasy andevina ny zanako. Tsy mahazo misaraka amiko moa ianao ao. Tsy maintsy nataoko ry nianaka satria tsy misy motiva mety alalana fa efa vatana mangatsika ianao a. Ialako tsiny aloha fa tao anatin'ny fizoranao ny lalana makany amin'ny fahafatesana dia tsy maintsy nataoko ny viraviraindreo alikako aloha ianao mba alalany rehetra fa tena efa maty tokoa. Sainga mba hanaporifoky fa mahay manangana amin'ny maty aho satria profesora nanao fikaroana dia hoentiko any ivelany ianao mba ho reharehako. Sady anga vita an'izay ihany fa mbola kitapo hitondrako arena be tsy toko tsy firohana miala eto Madagasikara. Zay fotoana maro zay ihany ka tsy nahafahako nanao fanandramana. Nataoko sorony ianao mba ahafahako mananatra ny ray ny anarako. Zay efa saika vokoma ihany tao anatin'ny fikambanam-be. Nefa ialako tsiny aloha raha tsy nahombo ny fikarohako e. Zany rehetra zany dia vomako avokoa mba tsy ho faty antoka ho any fahafatesanao. Natokana tany keliko. Tsy fanarahanao ny tekoko ane zao ny lasa napidy ny foko taminao e. Raha mba nanaraka ny zela zay koa mantsy ianao tsy tahaka izao. Efa nisy amin'ny mahainga teo natao andrana kanefa tonga ny solo vaika any akalinao ka zao ny avarany. Nefa tsy maninona anaka. Alanenina farany sisanao ataoko e. Raha mbola voafonja ao anatin'ny vatanao ny fanahinao dia hoy aho hoe verena iaraka isambaritsika mianaka. Ndry zato vatanao mangatsika. Ilay masonao manopy volondavenona fahiny efa lasa manga fihiratra. Efa vato sarobidy mantsy no nasoloko. Ny aminao rehetra mihitsy zao dia sarobidy daholo anaka. Eny hatramin'ny singam-bolonao aza. Ilay ray no iverin'ny avavazanako zao efa botika soloka tsisy alala azy velively. So ihany fa maty baka hatrany am-piandohana aloha le tetiko e. Ary aleo amin'izay aloha karakaraina tsara ianao e. Ndry tsy miova anie zany zombonaiko zany. Satroka hitanao toy izao foana.
raha mahomby aloha ny fikaroako dia hiverina indray ianao fa raha sanatria dia mampamangy any amin'ny reninao any rehetra saingy efa inoko fa haverinao masoko renany dada rehetra ody fa inona koa zany zavatra eniko zany tena olona anie zany manatonao ambadika eo zany dia sanatria nisy nanaraka ve zaly teo dia mety ho iza tena mila mailo a toatr'izy anizaniza kory ary taony sokatra indray le tranony hoe efa nidiko tsara teo a tena misy tery zao a dia sanatria ve aleo aloha jerena faingana oay fa lozinina rety renty nakaizy ianao teo fa iza no mibatanao teo fa atao mitsangana atao sary vongana ny ianao jena tsy azoko antoka ianao fa ihetsika eo tsy maintsy nisy olona tafiditra tato iza ny tafiditra tato valio raha tsy te hiaranina tezerako tena loza marina dia ho sanatria ve anjavina no aviko tsy manaiky an'izao fa leo aloha akatona avoko ny varavarana re mivoaka ny ivelany ihany manotaridositra oay ohatry ny olona efa tsy miaina ntsony anie zany eto akaikiko zany dia le ho anabaviko ve ty nefa aleo ny aina no avotana fa za raha aza votsitrako oay jenjina masoko marina jiro mazava be no nitsena fa ay za ry azany to lala tsara malalaka be eny ny tazako eto tena zay vo tadidiko ty toerany ty nisy nanatitra ato amin'le lakavony ngandrina inona no antony aleo fa tadidiko le lalana mivoaka mino fa tsy ambadika atsy miakatra iny iny le makao amingandrina oaiza izy alahy iny mivery any lahy loza marina tena ngandriny zany aneorinako an'izany mijanona ho aelahy raha tsy te ho faty dia ambony ny tanana za mihetsika aelahy zany manao totozy manadalany sakato totozy sasatry ny mainy alahy zao ka tia andavaky ny kary no mijirika anina ary zandry fa iza ho aelahy ary izy amin'ny nataony lany zanako za elahy vao tena ho faty ry zifa aizy loza ny lamangina fotsiny eo izy elahy ary amin'ny fomba hoana ny natafidirany latatao traniko tato inona ny lazaiko na zaza tsy mahalala n'izay antony natongavako tato aza miana any eo letsy mitodi fotsiny moramora ty aleo mitodika mora ihany ka ary akipony maso fa vo ahita ny endriko zao ngandrina dia hitifitra avy hatrany iza ho ay elahy ialona ve zany teniko zany retiry ngandrina zivazakaizanao le briky lahy ty ihany fa angalatsy efa maty sa velo ny manoloana tena mba marina raha mba mino an'izao za ihany tiry ngandrina fa tsy tokony levimbelona ve lahy sanitsangana tamin'ny maty nefa kosa sao dia nivadia ny lisany rehetra ary ahy lainga zany ny filazana fa maty lahy zay vao takatra fa tsy maninona androany alahy vao tena hamonjy lalina makany amin'ny mandrakizay lo tya oka rery ngandrina sany fahafatesana lesy dia aleo sangino amin'ny fahafatesana apetrao iny basy tananao iny ry teo mandidy anao fa taiza koa no mipoiran'ity polisy vavy ty ay mifaminome fotoana tsisika ary madamo rondro ary nahoana ny tsy mampilaza fa tonga tampiko ohatr'izao tsy tehite mibetsaka fa apetrao iny basinao iny ry teo raha tsy tehite fanaparitaka ny atodohanao mibalako izay angam-pandehanoniny ianao milamina aloha ianao madamo rondro tsy lavitra koa angety olona rovanao ty ary miaraka amiko makany ambondrombe izy raha ratsy fihetsika eo ianao dia andramo ary fa ho hitanao tokoa moa zany nefa milohan'izay ahoana natafidianareo tato amin'ity toerany ity
indrindra fa ianao madamo Rondro mody zasan'ny mpanompoka ihany no malala amin'ny fisiany'ity fonja miafiny ity. Tsy takatry ny sainao nga fa milalao fanoronytsika. Niditra anaty tsipika ray ianao sy ireo mpanomponao zao ka tsy afabela fa tsy maintsy miala ivelany lalao. Tapitra ny afetsehen-dratsinareo sy ny fihetsikaratsy rehetra mamoafadina ataonareo ry Teo ampy koa izay ny sorona naripakao. 5 taona ny hofanana tany ampita mba hamatotra anao ary tanteraka izany ankehitriny. Tsotra fotsiny ny any fanontaniako madamo Rondro ahoana no nahalalanareo an'izao rehetra izao ary taizany nipoiranareo. Motsy ianao ihany ve ny nanolotra fanalahidy idirana tato ary isan'ny fitaovana amin'izany le tovolahy antsoina hoe Mirija, le mpiandry fasana fanodikodonanao ny afera rehetra. Ny sain'ny kely fisainana no azonao avily amin'ireny fa tsy ny anay ringa andriana Teo Zay vao mazava amiko. Ay le valala mpiandry fasana iny no nanokatra ny fidirana avy tao am-ponja ka tsy nandalovanareo akory ny trango fa avy dia mivatana tato. Mahainareo ka. Fa inona ary no anton'ity jiolahy ray ity ndraika? Mazava ho azy ringa Teo io le fanadalana no masonao. Io le hanamafy ny eloka nataonao ary io ny tapakela-ndehananareo any amin'ny vary tsy mifody. Tsy azoko. Izy nijoro vavolombelona eny amin'ny fitsarana mba anameloko avy iza no iny jiolahy mpanga jiolahy mba nindrasa tsara ny fataperan'ny teniko moa ringa andrino amin'ny fotoana tsy mahaeo anao tsony izy no empanganao ary dia anafaka. Zay vao azoko. Fetsy ianao ka nefa fetsy noho ianao koa ny aty zany ara-lota tasy dia any ambondrombe tsika mifankahita Ka mahazo toerana ary nareo roa Fa inona ny zavaniseho madamo Rondro Voalohany aloha dia mitodika aminao ary telona. Mahaiza mionona dia mahireza trany. Andrero madama, zaho sakako ihany fa tireniko ny andrarany fodiny zify. Efa nanao izay azoko natao aminjena azy fa tsy tanatsony eny. Soroko aminareo roa fa raha tsy nisy an'ny ziva dia tena niarana maty tamin'ny teo. Nitodika tenaniko toy ny tadio maty Teo nanondro tamin'ny vavabasy efa tsara fahana ka nitifitra tsy niambamba. Fa toy ny tadio ihany koa ny fiarovan'ny ziva ary dia netefa teo amin'ny kibony le bala. Ny balako kosa avy hatrany dia netefa tany amin'ny lohan'ny Teo ary dia maty tsy tratra amin'ny teo izy. Ziva mbola niandoko namonjy hopitaly nefa tsy tratra tsony eny. Andrero madama, dia maty ilay zokiko. Mahirezaka itelona. Vahono aho madamo Rondro. Nizotra ara-dalàna tsara ihany izany ny paikadintsika rehetra. Fa paikady ahoana fa tsy azoko. Araka ny fanambaran'ny Mirija taminao dia tsy mahatao pasa ny ziva nadahanao fa navotany ary dia noentiny teny amiko. Nisy fanadihadiana sy andrana nataonay ary voamarina fa Teo ny tena tao ambadiky ny zavatra rehetra. Nanomana ny saiko fa tsy maintsy vitako ny adidiko izay nanaovako vao teo amin'ny fahasam'ny mahenika zanako fa tsy maintsy handray mivalinasana izay nahavandozana afaty azy. Nampidirina ponja aloha Mirija rehefa naka fanazavana tany amin'ny ziva izay fa misy fidirana ao amin'ilay lakavy toeran'ny Teo. Ary dia tamin'ny fotoana io no nampidiry Mirija nitsofoka teo ary dia tafiditra somatsara tao ambany. Niaraka nampidiriko tamiko tao ziva raha tsy nahatsiaro teny iny satria dia tsy mbola natoky azy izay ka dia natao izay tsy nahatsiarovan'ny tena aloha. Rehefa variana tao amin'ny efitranony tao Teo dia niditra ary dia niezaka niafina. Fa ny tena nahagaga dia efa nisokatra ilay efitrano voalohany. Asa, iza niditra tao fa na dia ny fidiran'inga Teo aza na atsapako fa talanjona koa izy. Rehefa tafiditra izy dia nanidy an'ilay trano ary nanokatra ny efitrano miafina. Rehefa tafiditra tao indray izy minitra vitsy dia niezahako nazera ny sary tamin'ny rindrina iray ary dia nivoaka tao izy. Mbola nisokatra nefa ilay trano misy an'ireo tena iankinan'ny tsy ambaratelony dia nitsirika toy ny tadio niditra tao ary dia avy hatrany nofo mangatsiaka n'ireny zanany izay mbola nafaingany tamin'ny ranom-panafody no bataiko. Fa nofo mangatsiaka ny ahoana ka? Izany navaingany tamin'ny ranom-panafody dia ilay nilazaiko teo hoe bataiko ny nofo mangatsiaka ny rendy izay somary navesatra ihany fa
raha zaho zao tanjako hitanareo zao dia tsy nanano sarotra any nakazy. Avy eo izy niverina ka taitra ny nahita ny zavaniseho. Zaho kosa tamin'io fotoana io efa teo amin'ilay toerana tsy nahatserovany ziva tena izay tsy lavitra teo, dia napetrako teo akaiky n'ilay nofo mangatsiaka mivaingana ary dia nasiako manitra ny vavorin'ny ziva dia lasa ny tsena izay mety fahatezerany teo e. Arak'izany ny tanjoko tamin'ny fanairana ny ziva dia mba hanao ny diversion raha taitra amin'ny tsy fahatserovan-tenany izy ary iny no heveriny teo fa niditra tsokosoko tao. Nandeha arak'izay paikady nataoko ny rehetra ka izao ny hafarany. Andray madamo Rondro, tena nanavitra anao tokoa ilay anadahako raha izany. Fa ny tsy azoko izao dia ilay hoe vatana mangatsiaka ny renty. Dia aiza izany io izao? Eny e, efa ny amin'ny hopitaly atao fizahana io izao. Ary profesera Nandimby teo atao ihany nanao ny fizahana an-drazana. Ny tena marina dia tsy fatiny renty velively hitanareo tao pasana navezivezy ny tondrana n'ireo vadisoa saribidry mirija. Izany e, fatin'olona efa tao amin'ny hopitaly iny no navoaka an'ireo mpiasa sy irakiraka inga teo. Fa ny fatinjana an'izay namono tena kosa dia io tao an-tranon'io foana. Dia tena faty tokoa ve? Izany e. Sao dia mba mbola nisy aina ihany ka. Raha ny resaka iainko mantsy anie dia toa hoe mbola teo anelanelan'ny fahavelomana sy ny fahafatesana izy e. Alamino ny saina ry mirija. Efa ela ny maty ilay zazavavy. Ary isan'ny nahafaty azy ny fanolanana nahazo azy tao amin'ny hopitaly rehefa avy nalaina tany amin'ny rano izay namono ny tena izy. Maninona tsara? Namono tena hoe io zazavavy io fa tsy ny finoana? Azo lazaina fa tompon'antoka tamin'ny famonoana azy ihany ny rainy fa akolaka e. Nisakaiza tamina zazalahy izay gadra tao ambany fehiny teo izy ary nitsiry tao ambadika izay ny fahatezeran-drainy ka nahatonga n'ity farany namono tena. Tsy maty teo eo nefa izy fa mbola tonga soa tao amin'ny hopitaly. Avy hatrany dia nampidirin'ireo mpiasa ingandriana tao amin'ny tranompaty ary nanaparan'ilay ray antsoina hoe pika ny filan-dratsiny. Ndray. Mampalahelo e. Raha ny resaka ny fanaovan'ireny tamiko anefa dia hoe mbola teo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fahavelomana izy ny niaran'ny fanolanana ny nofony ary isan'ny nandaozany ny vatany izany. Teo koa dia nalaindrainy ny faty ary dia nataon'ny fitaovana nanitrehana an'ireo vadisoa sy volamenana ka ny am-pasana. Saingy tsy izy intsony ny naverina tao fa faty avy e. Renty. Afaka izay ny fanahinao. Afaka tamin'ny fonja izay namatitra anao. Fa ilay jiolahy atao hoe pika izany aiza amin'izao ka? Tsy mbola misy mahalala ny fahafatesany teo aloha izy ireo hatreto ka. Ary izy ireo koa tsy dia mifandray matetika amin'ny teo raha tsy isan-kerinandro. Raha ny vaovao azo anay dia hoe mbola manoho ny asany ao amin'ny tranompaty eo ilay hoe pika. Raha ny tena marina dia efa mifandimby tamin'ny teo tao foana io profesera io saingy tsy raitsy kombakomba taminy fotsiny. Izany hoe tsy mahagaga azy ireo intsony izany raha mahita ny profesera miasa ao io izy. Dia avela iri fotsiny eny fe izy raha izany ka. Moa tsy mendrika andray ny valina asany ireo. Miandry ny valiny fitiliana ny razana tsika dia iroso amin'ny fisamborana azy ry izy roa. Aza taitra nareo. Eny ry madamo Rondro, dia tena misaotra anao. Azy aleo to dia anjay ny asa masatsa ampandy fa tsy zara aza tsy ny antsony ny deba. Mety sahirana koa ngambo takaka dia tsy nahazo antso mihitsy ah. Dia aferana saina natao farany iny aza ny tsy nataoko akory. Nikasa anao tatsa dia tsy nahazo azy ka leko mianjo ny jariny. Watsay. Alonakaiza daholo ary zalatalo e. Zare izany ny miasa ato an'io alina. Tsy olana rangahy izany e. Tsika koa tsy matahotra. Toa lasain'ilay profesora fa misy razana vao tonga an'izay hono ato. Saingy tsy azoko tiana fa toa hoe mbola anaovana fanadihadiana hoe. Pika an'izay tsy maintsy mipainsa kely aloha. Indra fa hoe sy mpamilay le razana ato.
manjay anjara kely aloha badina dia voandalana hoetiny maty any manjak'izay azy toikisany eny anaranato e zany hoe tsy fantatsanarana zany le razana hitako fotsiny aloha hoe féminine le izy e izy amreto razany reto zany le izy ka ty zao lehilahy ty reto efa vapaina be de zany le izy ty mitokana kely aty aleo jerena tsara aloha aleo loskafa nyty lamba manarina azy ty anjay tombola sipa kely tiako tena milay fa ohatrany efa koboko zany aneny endriny e tena tsy fao amin'ny masoko mihitsy ty sao de sipa fantatso ary tsy lalako ranga zany de ahoana kimady mizelona manjakely manahoana ianao atao izamiko zany le ty e sady ty sipy ty veleny ty io aliazina ty ampanjiny sady nanjay le atsy marantsa be le izy zany e kay mianjera mafy de volaka ny tongotro tena maty aly ty e fily zao e toa nitsangana le faty mikasa niverina fandroana napatra ny filanao amiko indray nga inao andao hiaraka amiko dia any akoatra toy izy atsika izay natombo karipika oke kaotsony e ampy zay tsy foay e ampy zay tena marina tsy aleo mitsoka fa maty eto andao pika de oiza nefa aty afo e midiko ty tsanytiny e tsy mety misoka tsy izany azo tena pika maty e mafana mba firabirainy faty eo tiako misoka tsa io ragato de mitsoraka ny vary somatsarina ny fitsarana afaka madiodio ianao voango madamy rondro daholo miprofirehitra hafanana nafaka anao de isorana ne Andriamanitra ary telona ary isorako betsaka koa ianao teo foana mantsy ianao nanampy ana de nanafenako ny zavatra rehetra aza marina mihitsy le tenin'ny reny tamiko hoe zay olona nafaka azy amin'ny fonja sy nangeja azy io de mahita ny endriny renty raiky pitita amin'ireny tena hoe enindry telona saingantsana goavana ny manasaraka anay ka tsy maintsy ny onona ny saiko dia ahoana ny toyany tsy nipotra taminao tsony ve izy tany anaty nofo mamisaika tsy nyriko tapitra ny nanafatra izy vo avy nanafina ny vatany tany amin'ny fasany reny ntsika de iny alina iny any ny sehony nanazava tamiko izy fa afaka tamin'ny fonja izay nanagatra azy saingy de niditra tamin'ny fonja faharoa izay mbola tsy nilazainy tamiko ny mety ho toyiny mino anefa sady nalahelo ihany satria eloka ny nataony satria namono teny izy nilazainy tamiko fa ny vatan'izay voafonja tao amin'ny rainy tsy nampandry ny fanahany afaka izy ny vany fatorana sena matotra azy fa inao kosa ka mbola voafonja ao anatin'ny fitiavany ve tsia efa nivoaka ny fonja izay nikadrako tanaty 2 herinandro monja afaka ny fatorako afaka saingy namonjy fonja vaovao ny foko mpiazoko enao le fonja vaovao ny safidiako aminjako ny fitiavako miritsa marina ve enindry telona ny velona no afaka hifankaty fa ny maty efa tsy hiverina tsony saingy lalana raina n'olotra ho anao ny fidirako ny ray fonja tamin'ny maty
dia ilay fonjany fahafatesana namatotra ny fanahiny izany. Andray ry Mirisa, fonjaiko tokoa ny fitiavanao ary noko fa tsy ahazo fahafahana mandrakizay ity olo-kafa. Fonja fizarana faharoa sady farany. dia ampeniny no fiandrian-jaka. Ireto avy no namelona ny tantara. Hermanina Sandratiana, Mandany Aina, Iaritoky ary ny mpanoratra. Miaraka tamin'ny Satry ny Aina, Riana Lamasoandro, ny Antsara Andrianarisoa. Nanatontosa sy nikirakira ny lafin'ny teknika no fiandrian-jaka. Nandray fio Hermanina Sandratiana.